6.
afaka mandray toerana itsika mba afatsika hanomboka ny fotoana. Dia faly miarabantsika rehetra miaraban'i Jesosy ho amintsika tsirairay ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanany. Tonga soa itsika tsirairay ary miaraba ihany koa izay rehetra mijery mivantana, izay rehetra mijery en ligne. Misy teny anankiray na roa izay tiako zaraina amintsika ho fanokafana ny fotoana. Ny teny voalohany dia hita ao anatin'ny bokin'ny Salamo faha 2:20 ka ny andininy voalohany izay milaza hoe faly aho raha hoy izy ireo tamiko andeha itsika ho an'ny tranon'i Jehova. Tsy fantatro hoe inona ny zavatra ny ainantsika nandritra ny herinandro, fa araka ny teny mpanao salamo ary inoako fa itsika zanak'Andriamanitra dia mahatsapa fifaliana sy fiadanana ny ho tonga eo an-tranon'Andriamanitra. Tsy hoe fotoana izay afahantsika hifanatritava fotsiny, fa fotoana izay afahantsika tena ahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy hoe ny toerana misy atsika na ny fiainantsika tsy mahatsapa na tsy miaina ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra, fa hafa rehefa hoe miaraka. Satria mbola miteny ny mpanao salamo amin'ny salamo faha 3:30 ka ny andininy voalohany hoe endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina, tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra Arona, izay mitsororoka amin'ny moron-tokotra akanjony. Inona dikan'izany? Rehefa miaraka itsika, misy karazana fitahiana sy fahasoavana izay alatsak'Andriamanitra na arotsak'Andriamanitra amin'ny lohan'ny Arona. Iza moa Arona? Arona dia mpisorona. Ny mpisorontsika dia Jesosy. Izay fahasoavana izay mirotsaka amin'ilay lohan'ny fiangonana dia Jesosy dia midina dia miparitaka amin'ny akanjony, zany hoe amin'ny vatany. Inona zany vatana izany? Itsika fiangonana. Zany hoe tena misy fahasoavana lehibe izay raisitsika rehefa miaraka toy izao. Zay mahatonga ny mpanoratra ny bokin'ny Hebreo milaza hoe aza mahafoy ny fiara-mivavaka. Marina hoe andavanandro amin'ny fotoana rehetra itsika dia miaina miaraka amin'ny Tompo, miaina ao anatin'ny fanatrehan'ny Tompo, fa rehefa miaraka toy izao dia tena misy fahasoavana spesial. Amen. Koa andeha itsika hitsangana hisaotra ny Tompo, hidera azy, hanararoatra izay fahasoavana izay nomeny Tompo atsika izany. Amen. Dia tsika hiara hivavaka. Misaotranao Tompo, misaotrany amin'ny fahasoavanao izay tsy takatra ny sainay, ary misaotra indrindra ny amin'ny fanatrehanao, satria fantatray fa eto ianao. Raiso Tompo ny vavaka, ny fiderana, ny fiankohofana, ny fampona izay atolotray ho anao, ary raiso indrindra Tompo ny tenanay, ny fonay, ny sainay, ny mombanay rehetra Tompo, satria izay no fanatitra
tsara indrindra izay atolotra io anao miaraka amin'ny fanampiderana sy ny fiankohofana mankasitraka anao Jesosy satria eto ianao misandrata ianao Tompo misandrata avo indrindra ianao ka sy ny fonay ka sy ny sainay sy ny mombanay rehetra tsy tonga hihira izahay fa tonga hideranao tonga hanompo anao tonga hanome voninahitra ny anaranao ianao ilay tsara indrindra ianao ilay avo indrindra ianao ilay mipetraka ao ambony seza fiandrianana avo indrindra ianao aoka ianao Tompo no ivo izao fotoana izao ho anao irerian'ny voninahitra ianao ilay hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay misaotra anao Jesosy alleluia misaotra anao Tompo amen. Tompo faniriko androany eto anatrehana ilaza hoe misaotrana lorana menao ay le fitahina zay tsy hitako akory misaotrana amfideran sy vakasitran ny tanako wasandatrufa misaotrana tonga misaotrana tonga misaotra Tompo ndombaritsika iandroany Tompo alleluia alleluia Tompo faniriko androany eto anatrehana ilaza hoe misaotrana nuzay nataonao ay ny fitahina zay tsy hitako akory misaotrana amfideran sy vakasitran ny tanako wasandatrufa misaotrana tonga misaotrana tonga misaotrana tonga avec des louanges de reconnaissance, mes mains levées, je te bénirai, te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Te dire merci, te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Merci Seigneur. Alléluia.
Araka ny tenenina lamonsoky teo dia zao andro zao dia nomeny Jesosy dia andaontsika hifaly sy ravoravo ao aminy amen ndao ataontsika zany hery zany ho fankalazany azy androany alatsika teky zany androany awa Zao andro izao dia nomeny hifaly aho sy ravoko Zao andro izao Zao andro izao dia nomeny hifaly aho sy ravoko Irão, aleluia, 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 ira Hosanna, aleluia, 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 faria, hifaly aho sy ravoko Zao andro izao Zao andro izao dia nomeny hifaly aho sy ravoko Zao andro izao dia nomeny hifaly aho sy ravoko Aleluia, 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 ira Hosanna, aleluia, aleluia, hifaly aho sy ravoko Ambarao yan Aleluia, 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 ira Hosanna, Aleluia, 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 hifaly aho sy ravoko Ifalia, hifaly aho sy ravoko hifaly aho sy ravoko Ira silaza uana Ira fiderana uana Fideran, fideran, fiderana uana Ira aleluia, aleluia uana dera aleluia uana Fideran, fideran, fiderana uana Tera silaza dera silaza uana ira fiderana uana Fideran, fideran, fiderana uana Ira aleluia, aleluia uana era aleluia uana Fideran, fideran, fideran uana Tera silaza era silaza uana ira fiderana uana Fideran, fideran, fideran uana Ira aleluia, aleluia
Lazawe, Tumpu Pamuzi. Tupamuzi, Tupanafaka, Tupanasichana, Enisi, Enisi, Tupamuzi, Tupanafaka, Tupanasichana, Enisi. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. every praise is to our God. Sing hallelujah, Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes, every praise. every praise is to our God. Hallelujah. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. every praise, Every praise, every praise. Sing every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Efa nataontsika tamin'ny herinany ty hira anankiray ty mpandoa mbola ho ataontsika le izy androany le izy hoe tena tsara ny manandrasa ny anarany fankalazana atolotra azy. Amen na ndao ataontsika ho an'ny tompo zany androany. Qu'il est bon, Il est bon de louer le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. qu'il est bon, Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, et son esprit agit. nous voici réunis, Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, et son esprit agit. louons-le, il est bon D'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. qu'il est bon, Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. nous voici réunis, Ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, son esprit agit. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur,
son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut Gloire et honneur. mesurer. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de Ragazzi, texane e gloire. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne Ragazzi, peut canta in casa. mesurer. Tena Tsara ni manada chanyana rani, fakasi chana tuluriasi. Nuni funi fenu fitiavana wanti, tivorefi di paswavani. Tena tsara ni manada chanyana rani, fakasi chana tuluriasi. Nuni funi fenu fitiavana wanti, tivorefi di paswavani. Tena tsara ni manada chanyana rani, fakasi chana tuluriasi. Nuni funi fenu fitiavana wanti, tivorefi di paswavani. Je tu as été avec vous. Je suis à ta faveur, et toi na cheana, afusi sana irai, amini fana. Je suis à ta faveur, et toi na cheana, afusi sana irai, amini fana. Penazzara ni manada chanyana rani, fakasi chana tulurasi. Nuni funi fenu fitiavana wanti, tivorefi ni faswavani. Penazzara ni manada chanyana rani, fakasi chana tulurasi. Nuni funi fenu fitiavana wanti, tivorefi ni faswavani. Passuavano le idee. Faswavana leibe, si fa marinana, andile tu puti tu, anjamani chu, sere chatona, de taravugu, arumaja kiza, ni fidera kwana. Penazzara ni manada chanyana rani, fakasi chana tuluriasi. Nuni funi fenu fitiavana wanti, tivorefi ni faswavani. Penazzara ni manada chanyana rani, fakasi chana tuluriasi. Nuni funi fenu fitiavana wanti, tivorefi ni faswavani. Funi night. Naicha heri wate sos Christi, pero le ponguzi papelu naiti. Funi naicha heri wate sos Christi, pero le ponguzi papelu naiti. Penazzara ni manada chanyana rani, fakasi chana tu
kasitrana toloriazy no ny fony freno fitiavanao antsy sy voarevintsika faran'izany androany tena tsara ny manandratra ny anarany fa kasitrana toloriazy no ny fony freno fitiavanao antsy sy voareviny fahasoavany Vorevini fasoavani, si vorevini fasoavani. Funinaitra eri wan Jesus Christi. Pamunzi faveluna isi funinaisha seri wan Jesus Christi tera le pamunzi faveluna isi. Sotrano Jesús mankalaza ny anaranao manandratra ny anaranao zay Jesús alleluia sotranao Jesús mankalaza ny anaranao sotrantera ny anaranao zay Jesús androany Yamne matul manaratra ny anara-masinao raisony fideranao Jesús alleluia Hiderana Matumiana Deiderana Iderana Quand je contemple, quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer.
Deiderawo. Alléluia. Sana
masina tokoa tompo ny anaranao Jesosy. Tsisy anarana lehibe Jesosy noho ny anaranao Jesosy. Ny anaranao Jesosy dia afaka mandidy amin'ny zavatra rehetra Jesosy. Le anarana avo indrindra le anarana mendrika odera. Le anarana mendrika sandratra androany. Alleluia, alleluia. Fa masina ny anaranao. Alleluia. Masina
jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Manja Kizayana. Manja Kizayana, Kizayana, Patakana Tupo, Patakana Tupo, Nyaku Kisa. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Ndotsikitia kama fonto kufakalazana zao. Haleluya. Ao anatin'ny tahotra sy hofitra Tompo no hanatonanay ianao. Ianao ilay Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tsy manam-paharoa. Iza no toanao? Iza no tahaka anao? Voafetra Tompo ny teninay, ahafahanay hanambara ny fahatsaranao.
ny fonay tompo no tiatrianay eo anatrehanao. Andriamanitra mampatahotra ianao, nefa Andriamanitra fitiavana. Te hitianao izahay satria anao no ilay tianay voalohany. Hitanao ny toerana nisy anay tao anatin'ny aizina, tao anatin'ny fahaverezana mandrakizay, fa noho ny fahasoavanao, noho ny famondramponao, noho ny fitiavanao tompo dia tonga teto an-tany. Nitady anay ka nahita anay ary namonjy anay ianao, noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao. Tsy hainay ny tsy hisaotranao sy hideranao. Misaotranao tompo, misaotra satria eto ianao. Alleluia. Ho anao ny voninahitra mandrakizay, ho anao ny dera sy ny laza. Andriamanitra i tomponay, rainay. Oh, halleluia. Mendrika ny dera sy ny laza voninahitra, mendrika ianao tompo. Sotranao Jesus, sotranao tompo. Alleluia, alleluia, alleluia. Tsara ny tompo. Amen. Mamerina fiarabana ho antsika rehetra ary miarahaba izay mety voasambany tonga amin'ity toerana ity. Misy ve iza no voasambany tonga amin'ity toerana ity fa te handray anareo ampitiavana? Ohatra mahita misy mpivady ary dia andaotsika itsika hitehaka ho an'ny tompo fandraisana anjareo tonga soa. Faly mandray anareo izahay ary miarahaba ihany koa ny rahalahy Joseph Mivady sy ranabavy Elidia. Ya misy ve? Ya misy anankiray ihany koa tonga soa ihany koa ianao. Ohatrany tahiteny hoe tonga ny fotoana afahantsika hanao fanatitra, nefa ny tena marina isika efa nanomboka nanao fanatitra hatramin'ny voalohany, satria nanao fanatitra ny tenantsika, ny fotsika, nanao fanatim-piderana, fa ankehitriny itsika dia hitondra ny fitahina arabola izay nomeny tompo atsika, afatsika hampandroso ny asan'Andriamanitra. Ny fanaovana fanatitra arabola dia tsy fombafomba, tsy hoe satria tsy maintsy manao dia manao, fa rehefa mijery ny soratra masina dia mahita ny Paul apôstôly niresaka tamin'ny mpino tao Korinto dia niteny tamin'izareo hoe handalo any aminareo aho, hanangona izay efa nomaninareo hatramin'ny voalohan'ny hatramin'ny fiandohan'ny herinandro. Zany hoe misy fanomanana tahaka atsika hoe miomana ho any am-piangonana, miomana andeha hanompo ny tompo, dia miomana ihany koa ny amin'ny fanatitra izay omeko ny tompo. Amen. Tsy antery io fa ho izy Paul hoe aokan'olona rehetra
amin'ny Korintiana faharoa toko fahasivy andiny fahafito aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay iriny fony zany hoe vokatry ny fo le izy samy naniry hoe za te hanome ho an'ny tompo te hampandroso ny asan'Andriamanitra vokatry ny fo aoka ny olona rehetra samy hanome araka izay iriny fony avy sy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra hitanareo ohatran'le hoe itsika faly mideran'ny tompo faly mankalaza azy faly miankoka eo anatrehany faly mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra dia faly ihany koa hoe tena handray anjara kely le izy fa tsy ny abetsahan'ny vola izay atolotra no tena zava-dehibe fa ilay fo tena faly hoe tena hanome an'ny tompo handray anjara amin'ny fampandrosana ny fanjakan'Andriamanitra zay iny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra faly ihany koa Andriamanitra mahita hoe itsika faly amen dia noho izany andetsika hitsangana hanatitra izay efa nomantsika ho fampandrosona ny asan'Andriamanitra tsy antery fa ankalalahana tanteraka amen alleluia Alleluia. Alohan'ny handraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra izay mitondra hafatra izay napetraky ny tompo ao anatin'ny fony ho antsika fiangonana dia andetsika hanaraka ny tatitra ny amin'ny asan'Andriamanitra natao ho anivon'ny fiangonana ho anivon'ny sitiamay nandritra ny volana lasa ny volana aprily lasa teo. Misaotra tompoko. Avril 2026 a été un mois chargé pour CTMI. Plus de 28 événements dans 13 pays. Le travail ne s'arrête jamais et c'est tant mieux. Ce mois-ci, ce sont plus de 2000 pasteurs qui ont été touchés à travers les conférences Bâtir et les centres de visionnage. 2000, c'est énorme. Your blessing, maana baraka zako, not for you, sio kwa ajili yako, but for the kingdom. Ni kwa ajili ya ufalme. 8 églises ont reçu la visite des différents ministères et ces églises ont été encouragées et renforcées dans leur marche avec le Seigneur. Autre moment phare des dernières semaines, la conférence des femmes en Tanzanie, qui a été un temps puissant pour nos sœurs. That's why Christian life is lived by faith. Ndio maana maisha ya Ukristo ni kwa imani. Un super camp de famille en Floride, autant de moments qui marquent et de vies qui changent. Et l'évangile ne connaît pas les frontières, ça vous le savez. En Afrique de l'Ouest, le livre Construisons son Église et plus de 60 émissions TV de la Sainte Doctrine sont en cours de traduction en mouré. Dernièrement, de nouveaux témoignages ont aussi été lancés.
De vraies histoires, de vraies transformations par le message de la croix. Allez les regarder et surtout partagez-les. Les programmes City Amaï continuent d'être diffusés à travers l'Afrique et au-delà. Tout ça est possible par la grâce de Dieu et votre soutien fidèle. Mille merci. Le mois prochain s'annonce encore plus riche. Donc restez connectés, consultez le calendrier sur citymi.org. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à toutes nos chaînes. Tatitra tamin'ny volana avril lasa teo dia tonga ny fotoana izay ahafahantsika satria tsika nanolotra ho an'Andriamanitra dia fotoana ho antsika ny ahafahantsika indray mandray. Amen. Handray avy amin'Andriamanitra. Nanolotra itsika dia ankehitriny tsika mandray. Dia mangataka ny mpanompon'Andriamanitra i Rala Joseph hiakatra miaraka amin'ny Rala Tsiori izay handika teny. Bienvenue mon frère. Et sens-toi libre. Hein? Tu es à la maison. Alléluia. Bien, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous revoir. Tena fifaliana ndray mahita anareo a. Je vois que vous avez bien grandi, Hitako tsara fa tena nitombo tokoa ianareo, bien changé, niova, et je vois que quelque part, le Seigneur vous a visité ary tsapako hoe tanoany tena namangy anareo ny tompo, et vous avez grandi. ary tena nitombo ianareo. C'est pourquoi ce matin, je suis heureux de pouvoir vous retrouver. Zany mahatonga hoe tena faly amin'ity marain'ity tafahoana aminareo indray. Et le Seigneur va continuer à faire encore son œuvre en nous. Ary ny tompo any toy anao ny asany ao anatintsika. Il va continuer à changer nos cœurs et à transformer nos vies. Itoy anova ny fotsika sy anova ny fiainantsika ny izy a. C'est pourquoi je veux vous encourager de demeurer ferme dans votre foi. Azay no antony tiako aporisiana anareo mba hiorina anareo tsara ao amin'ny finoanareo. De ne pas vous laisser être ébranlé par quoi que ce soit, Mba tsy ho voazongozona na inona ianareo, mais d'être assuré dans votre cœur fa tena azo antoka kosa ao am-ponareo que Jésus vous a appelé. fa niantso antsika Jesosy, Il a commencé une œuvre en vous nanomboka asa tao anatinareo izy, et il va continuer à faire son œuvre dans notre vie. ary mbola hitoy hanohy ny asany ao anatinareo ane izy a. C'est pourquoi il est très important pour nous Zay no antony hoe zava-dehibe loatra ao antsika de ne pas perdre de vue ny ahatonga antsika tsy hoe ho dify ao anoloan'ny masontsika la grâce que le Seigneur a manifestée à notre égard. ilay fahasoavana izay naseho an'ny tompo antsika. De ne pas perdre de vue cette grâce, les frères et sœurs, Mba tsy ho dify ao amin'ny masontsika ane izay fahasoavana izay raha lasiana bavy, de manière à ce que notre cœur soit entièrement attaché à lui. fa aoka ny fotsika tena ifamatotra tanteraka aminy Pour ce qu'il a fait et accompli sur la croix pour chacun de ny nous. amin'ny zavatra vitany sy tanterany teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika tsiraray avy. Et laissez-moi vous dire une chose, Azao ny teneniko atsika, que si nous sommes là, raha matotsika eto a, c'est pas parce que nous l'avons désiré de l'être. dia tsy hoe faniritsy ny tenantsika manokana ny hoe ho eto, Si nous sommes l'église de Jésus, fa matoa sika fiangonan'i Jesosy a, c'est pas parce que nous l'avons mérité. dia tsy hoe mendrika an'izany akory isika, C'est pas parce que nous étions d'une manière ou d'une autre une bonne personne. tsy hoe olona mendrika na tsara isika, Mais nous sommes là parce que le Seigneur a décidé ainsi. fa tonga eto isika satria fanapahan-kevitra avy amin'ny Nous tompo sommes izany. là parce que nous sommes choisis de Dieu. Ny fidian'Andriamanitra isika matoa eto, Et certainement, quand nous nous regardons, ary azo antoka fa raha mijery ny tenantsika isika, quand nous regardons ceux qui sont à côté de nous, rehefa mijery an'ireo olona manodidina antsika isika eo anilantsika, nous pouvons voir beaucoup de choses négatives. dia mety ahita zavatra lafiny zavatra ratsy maro isika, Et ce que nous pouvons voir, c'est peut-être une réalité. ary mety ho zava-misy marina tokoa ny zavatra hitantsika sy tazantsika, C'est une réalité ary zava-misy marina parce que personne de nous
Nous sommes arrivés. satria tsy misy lavorarina tanteraka isika rehetra, Personne de nous n'est parfait. tsy misy tanteraka isika rehetra, Mais une chose est sûre, fa ny zavatra tokana kosa ny azo antoka, c'est le Seigneur qui nous a choisis. ny tompo no nifidy atsika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay ve nareo? C'est pourquoi personne ne doit s'inquiéter Zany no antony hoe tsy tokony hisy olona anay a pour ce qu'il est encore maintenant. ny amin'ny toerana misy azy ankehitriny zany. Si Dieu nous a choisis, Matoa Andriamanitra nifidy atsika, s'il a trouvé bon de nous appeler pour que nous soyons son Église, raha hitany fa tsara hoe nantsono ho isan'ny fiangonana isika, et si notre cœur est ouvert, ary raha misokatra ny fotsika, il accomplira son œuvre dans notre vie. dia izy no hatanteraka ny asany eo amin'ny fiainantsika. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, allons pas nous arrêter avec les imperfections que nous pouvons constater. Zay no antony raha lasy anabavy andaontsika tsy hijanona na hitsahatra eo amin'izay tsy fahalavorariana hitany masontsika, Il va y en avoir toujours. fa tsy maintsy hisy foana izany. Tout le temps que nous sommes encore dans ce monde, Hisy foana zany a raha mbola eto amin'ity zao tontolo zao ity isika, eh bien, il va toujours y avoir des imperfections en nous. dia tsy maintsy hisy an'izay tsy fahalavorariana izay mandrakariva ao anatintsika. Et nous, Ary isika constatant notre imperfection, rehefa mahita ny tsy fahatanterantsika isika, nous avons le désir de nous perfectionner. dia manana faniriana sy hetahetsika mba ho tanteraka hatrany hatrany. Et ayant ce désir dans notre cœur, Ary raha manana an'izay faniriana izay ao anatintsika isika, le Seigneur va le faire. dia ny tompo hatanteraka an'izany. D'accord? Ao a, Parce que moi, dans mon cœur, j'ai cette assurance satria za manokana ao am-poko manana an'izay antoka izay et ao, j'ai cette conviction ary manana an'izay faharesendahatra que izay ao. le Seigneur fera son œuvre encore dans ma vie Fa ny tompo mbola hanao ny asany hatrany eo amin'ny fiainako manokana, et il fera son œuvre dans votre vie. ary hanao ny asany ihany koa izy eo amin'ny fiainanareo. Et ensemble, Ary miaraka isika nous allons grandir dans sa connaissance dia hitombo amin'ny fahalalana azy, et nous allons devenir parfaits en lui. dia eo tanteraka ao aminy isika. C'est pourquoi ça doit être le désir de chacun de nous. Zany no antony hoe tokony ho faniritsika tsiraray avy izany. Vous êtes d'accord avec moi? Miara-manaiky amiko amin'izany ve nareo? Parce que si nous sommes conscients que nous ne sommes pas meilleurs les uns les autres, Satria raha tonga saina isika hoe tsisy tanteraka ny isika rehetra e, nous n'allons pas nous arrêter. dia tsy ampijanona antsika ny zavatra rehetra. Au fait, c'est quoi qui nous fait arrêter? Inona moa mety ampijanona antsika? Quand on regarde et sur les choses qui sont en dehors. Rehefa mijery, rehefa masontsika mibanjona ny zavatra ny ivelany, Et si notre regard est centré sur nous-mêmes, ary raha mibanjona tsy mibanjona fa tsy ny tenantsika ny fijerintsika, nous allons voir que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. dia hitantsika tokoa fa tsy tanteraka na tsara kokoa noho ny hafa isika. C'est pourquoi allons ouvrir nos cœurs Zany no antony andaontsika nokatra ny fotsika, et allons permettre au Seigneur de continuer à faire son œuvre dans dia notre vie. andao a mela ny tompo hanoho ny asany eo amin'ny fiainantsika Vous isika. êtes d'accord avec moi? Miara-manaiky amiko amin'izany S'il y ianareo a a. bien une chose que nous ne devons pas nous oublier, frères et sœurs, Raha misy zavatra tokana mila tsy adinontsika raha lasy anabavy a, c'est où le Seigneur nous a retirés. dia zao hoe mila tsaroantsika hoe taiza no ny Il sotoman'ny ne faut tompo pas qu'on antsika. oublie ça. Aza adinontsika mihitsy zany zay. Où le Seigneur nous a retirés. Taiza no ny sotoman'ny tompo antsika. Et si nous sommes présents aujourd'hui, Ary matoatsika tonga eto ankehitriny a, c'est que sa grâce nous a portés jusqu'à maintenant. dia zao hoe no ny fahasoavany a, ny fahasoavany no nitaonantsika mandraka Et ankehitriny. si nous retournons en arrière, Fa raha ohatra ka miverina ny erina indray nous isika, pouvons réaliser que ce que nous avons accompli, dia lasa tonga saintsika hoe ny zava-bitantsika rehetra tany aloha, ce n'est pas notre volonté personnelle. dia tsapantsika fa tsy sitrapontsika manokana zany. Peut-être que nous avons désiré. Marina mety hoe nanana faniriana isika tao anatsika, Nous avons réalisé que notre désir charnel fa lasa mety tonga saintsika hoe ireo faniritsika filatsika ranofo, ne pouvait pas changer notre cœur. dia tsy navita nanovan'ny fotsika reny. Donc c'est la grâce de Dieu qui nous a changés. Ka noho izany a ny fahasoavan'ny tompo rery ihany nanovantsika. C'est la grâce du Seigneur qui nous a permis d'être ce que nous sommes Ny aujourd'hui. fahasoavan'ny tompo natoy izao antsika ankehitriny. Et certainement dans notre cœur, nous aspirons encore
à être transformés. Ary mazava ho azy fa mbola maniry sy mangetaeta isika mba hiova, Et c'est toujours la grâce de Dieu qui va accomplir son œuvre dans notre vie. ary dia mbola ny fahasoavan'ny tompo ihany ny atateraka an'izay asa Et izay je eo amin'ny suis sûr fiainantsika. que le Seigneur va le faire. Ary azoko antoka fa hanao an'izany ny Mais tompo. ce que je vais vous encourager ce matin, Fanjatra tiako hampaherezana anareo amin'ity marain'ity a, de ne pas oublier où il nous a retirés. hoe aoka tsy adinontsika zany hoe taiza ho aiza noho ny tsy toman'ny tompo atsika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay De ne ianareo a, pas oublier où il nous a retirés. tsy tokony adinontsika avaiza isika noho ny sy tomin'ny tompo. Et de quelle manière il nous a retirés là où nous étions. Ary a tamin'ny fomba manao ahoana no nanesorany atsika tany amin'ny toerana isy atsika taloha. Parce que personne ne pouvait nous délivrer de cette nature pécheresse qui nous tenait dans la captivité. Satria tsy nisy olona afaka nanafaka atsika tao anatin'izay natiora mampanota zay izay nanandevo atsika. Personne ne pouvait accomplir quoi que ce soit pour nous rendre, pour nous donner la liberté. Tsy nisy olona afaka nanome fahafahana atsika ka tonga ame alalana atsika tonga atsika ho afaka. Et cette liberté que nous avons reçue de Dieu, Ary zay fahafahana zay voaraintsika avy amin'Andriamanitra izay, c'était pas quelque chose de gratuit. dia tsy zavatra maimaim-pony zany. C'est pas quelque chose que Dieu a décidé de le faire et qu'il l'a fait sans sacrifice. Tena ohatrany hoe tsy hoe zavatra hoe fanapahan-kevitra avy amin'Andriamanitra ka nataony tamin'izao fotsiny tsy nisy sorona. Bien que le Seigneur nous a aimés, Eny fa na dia tia atsika aza ny tompo a, et il fallait ary nila qu'il accomplisse quelque chose dans la justice nanatanteraka zavatra tao anatin'ny fahamarinana izy afin de nous rendre libres. mba hanafahana atsika tonga atsika ho afaka C'est zany. pourquoi le Seigneur a dû payer un prix Ah, pour Zéna- nous rendre libres. Azay na tonga an'Andriamanitra tsy maintsy nandony vidiny izy mba hanafaka atsika. Et ce prix qu'il a payé, nous devrons la considérer. Ary a lay vidiny izay nalohan'Andriamanitra ho atsika mila omentsika lany zany. Il ne l'a pas payé par de l'argent périssable, Tsy tamin'ny vola mety loha nandoavany an'izany a, parce que le prix de notre salut était tellement élevé qu'il n'avait aucune richesse. satria ambony loatra ny vidiny iotatsika ka tsy nisy arena na inona Qui pouvait faire la valeur de notre vie. izay mety afaka hividy ny fahotantsika zany sy ny Mais fiainantsika. Dieu est venu lui-même Fa tonga tamin'ny nofo Andriamanitra et il s'est offert lui-même. ka nanolotra ny tenany manokana izy, Une raison pour nous, frères et sœurs, de réaliser la valeur que nous avons devant le Seigneur. ary antony anankiray zany raha lasy anabavy ahitantsika ny tombam-biditsika eo Et anatrehan'Andriamanitra. comment notre cœur a besoin de nous attacher à cela. Ary mila mifamatotra amin'izany ny fotsika. D'accord? C'est pourquoi j'aimerais lire un petit verset avec vous dans le livre de Paul aux Philippiens, Zay mahatonga ty hamaky andininy ho anareo ao amin'ny bokin'ny Paoly ho an'ny Filipianina, aux Éphésiens. Efesianina azafady a. Où l'apôtre Paul nous dit, Éphésiens chapitre 2, Efesianina toko faharoa, il nous dit, vous étiez morts par vos offenses dans lesquelles vous marchiez autrefois. verset. Verset 1er. Andeny voalohany. Ary ianareo dia efa novelominy fony maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny. Il dit bien, vous étiez morts par vos offenses. Ozy izy hoe maty noho ny fahadisoanareo ianareo izy izy. C'est-à-dire que le péché dans notre vie Zany hoe ilay fahotana teo amin'ny fiainantsika offensait le Seigneur. dia tena natafitohana ny tompo zany. Et qu'il n'y avait aucun moyen pour Dieu de nous visiter. Ary tsy nisy fomba avy amin'Andriamanitra ahafahany mamangy atsika, Il n'y avait aucun moyen pour nous de recevoir une bénédiction de la part de Dieu. tsy nisy fomba mihitsy ahafahantsika mandray fitahiana avy amin'Andriamanitra, Nous étions perdus. satria olona very isika, Nous étions étrangers pour le Seigneur. vahiny isika ho an'ny tompo Nous amin'ny tompo tous qui est là ce matin, ary tsika rehetra izay eto amin'ity marain'ity qui bénéficiaient de la présence du Seigneur, izay migoka ny fanatrehan'Andriamanitra, qui goûtent à sa grâce, izay manandrana amin'ny fahasoavany, c'est à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. dia vokatry ny zava-bitany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Et si ce matin il y a une espérance dans nos cœurs, Ary raha ohatra ka misy fanantenana ao am-pontsika amin'ity marain'ity, c'est à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous. dia vokatry ny asa izay nitaterahany teo amin'ny hazo fijaliana ho C'est atsika. pourquoi l'apôtre Paul nous dit, vous étiez morts
par vos offenses. Zay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza hoe fony mbola maty ny fahadisoanareo ianareo. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne vit pas dans la communion avec le Seigneur, Ny olona zay tsy miaina ao anatin'ny fiombonana miaraka amin'ny tompo a, quelqu'un qui n'entend pas la parole de Dieu, ny olona zay tsy mahare ny tenin'Andriamanitra il est mort. dia olona maty zany, azo raisina olona maty zany. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay Et ianareo a. l'apôtre Paul nous dit ce que nous étions. Dia zay mahatonga Paoly milaza hoe zay isika fahino izy izy. Nous étions morts. Maty isika fahiny. Vous et moi, nous étions morts. Isika sy ianao a fahiny dia maty. Il dit, selon le train de ce monde et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Araka ny fomba an'izao tontolo zao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy zay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Et il nous dit, nous aussi, nous étions tous de leur nombre. Teo am'ireo izy izy no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny. Il est en train de nous dire que nous aussi, nous étions morts comme le monde et nous étions dans la rébellion. Ny zavatra tia tenena zany hoe maty mitovy amin'izao tontolo zao ihany koa isika taloha ary tao anatin'ny fikomiana mitovy amin'izy ireo ihany koa. Nous étions morts dans le monde et nous étions en rébellion contre le Seigneur. Maty isika teny amin'izao tontolo zao fahiny a, ary any komy tamin'Andriamanitra mitovy amin'izao tontolo zao ihany koa C'est-à-dire que isika. quelque part de notre cœur, nous étions pas d'accord avec la volonté de Dieu. Zany hoe anoany zany azo lazaina fa tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra isika. Nous nous refusons de nous soumettre à sa volonté. Tsy manaiky amin'ny anaiky ny sitrapony isika. Vous êtes d'accord avec moi? Tsy te hanaiky ny sitrapony isika. Vous étiez obéissant à la volonté du Seigneur, vous? Nareo ve nanaika sy nankatony sitrapon'ny tompo fahiny? Non. Tsy. Moi aussi, je n'étais pas obéissant à la volonté du Seigneur. Zahay ihany koa tsy mba nankatony sitrapon'Andriamanitra taloha. Je vivais ma vie en rébellion contre Dieu Fa niaina ny fiainako a tao anatin'ny fikomiana tamin'Andriamanitra parce que je ne voulais pas qu'il règne sur ma vie. satria tsy tiako Andriamanitra hanapaka eo amin'ny fiainako. Comme le monde dans lequel nous vivions aujourd'hui, Mitovy amin'izao tontolo zao zay iainantsika ankehitriny a, ils sont en rébellion contre le Seigneur. mikomy amin'ny tompo an'izy ireo e. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Zany no antony raha lasy nous anabafy, qui avons été rachetés par la grâce de Dieu, isika zay vidian'Andriamanitra navotan'Andriamanitra noho ny fahasoavany a, nous qui avons reçu de sa part l'Esprit, isika izay nandray ny fanahy avy aminy a, nous avons besoin de faire attention dia mila mitandrina isika que l'esprit du monde dans lequel nous vivons hoe ny fanahyn'izao tontolo zao zay iainantsika misy atsika nous influence. dia lasa maka fanahintsika zany a, mitaonantsika zany a. Nous avons besoin de faire attention Mila mitandrina isika que notre cœur sao ny fotsika s'ouvre au son du monde. lasa hisokatra amin'ny feo avy any amin'izao tontolo zao. Nous avons besoin de faire attention Mila mitandrina isika que quelque part dans notre cœur, sao anoany ao am-potsika il y a encore petite place pour lui. misy toerana kely ao azy. Parce que l'apôtre Paul nous dit, nous étions de leur nombre. Satria hozy izy Paoly hoe teo amin'ireo koa nitondrantsika tena fahino izy izy. Mais maintenant, nous sommes du monde de la lumière. Fa isika ankehitriny a dia efa voataona ty amin'ny tontolon'ny mazava. Et nous avons besoin de vivre à la lumière du Seigneur. Dia mila miaina isika mifanaraka amin'ny Et de fahazavan'ny tompo. permettre à l'évangile Ka mamela ny filazantsara de continuer à briller dans notre cœur. hitoy a mirapiratra ao anatin'ny De fotsika. permettre à l'évangile de continuer à faire le changement dans notre vie. Amela ny filazantsara hitoy anao any asan'ny fanovana ao anatsika. L'apôtre Paul dit, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Teo amin'ireo izy nitondrantsika tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika ka nanaovantsika ny dany nofo a sy ny saina. Et il dit, et nous étions par nature des enfants de colère. Ary araka ny toetsika ozy izy dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Comme les autres. Toy ny sasany koa Il dit, isika. mais Dieu qui est riche en miséricorde, Fandriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo, à cause du grand amour dont il nous a aimés, noho ny alehibe ny fitiavana izay nitiavana antsika, nous qui étions morts par nos offenses, na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy isika, nous a rendus à la vie avec Christ. dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy kosa izy. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Fa soavana ny namonjena anareo a. Vous êtes d'accord? Il nous Miara-manaiky dit an'izay que nareo a. c'est par grâce que nous sommes
sauvés. ozy izy hoe fahasoavana no namonjena anareo. C'est par grâce que vous et moi, nous sommes là ce matin. Fahasoavana no natoy izao ay sy anao amin'ity marain'ity. C'est par grâce que nous pouvons bénéficier de sa présence ce matin. No ny fahasoavany no ahafahantsika migoka ny fanatrehany amin'ity Et marain'ity. il nous dit bien que personne de nous ne méritait quoi que ce soit. Ary lazainy tsara sy mazava tsara hoe tsy misy mendrika an'izany ny ray amintsika tsika Personne rehetra. de nous ne pouvait prétendre qu'il avait droit à quelque chose. Tsy misy olona nizaniza amintsika afaka miambo fa mendrika izy nandray zavatra avy amin'ny tompo, Mais Dieu nous a fait grâce. fa ny tompo naneho ny fahasoavany tamintsika. Vous êtes d'accord? Miara Mais manaiky Dieu an'izay ianareo, hein? nous a fait grâce. Andriamanitra naneho ny fahasoavany tamintsika. Et la grâce de Dieu envers nous, Ary ny fahasoavan'ny tompo izay mikorina ty amintsika, si dans notre cœur il y a en nous une obéissance à sa volonté, raha ohatra ka ao am-potsika ao anatsika manana fakatoavana ny sitrapony, eh bien cette grâce va continuer à transformer notre vie. dia io fahasoavana io any mbola hitoy hanovatra any hatranin'ny fiainantsika. Cette grâce nous a sauvés du péché. Efa namonjy antsika tao anatin'ny otantsika io fahasoavana io, Cette grâce nous a introduits dans la communion avec Dieu. ary efa napiditra antsika tao anatin'ny fiombonana tamin'Andriamanitra ihany koa io fahasoavana io. Et si notre cœur reste ouvert, Fa raha mitoy misokatra ny fotsika, si notre cœur reste sensible raha mitoy à son esprit, mareny fanahiny ny fotsika, il continuera à faire la transformation de nos vies. dia hitoy hatrany ihany koa izy amin'ny fanovana ny fiainantsika. Vous êtes d'accord avec ça, les frères? Manaiky an'izay nareo raha lasianabavy a? Hein? C'est pourquoi nous avons besoin de considérer la grâce que Dieu a manifestée envers nous. Zay mahatonga antsika mila manome lanja n'ilay fahasoavana izay naseho an'Andriamanitra ao antsika. Cette grâce qui nous a été donnée par le sacrifice de sa vie. Ilay fahasoavana izay niraisintsika tamin'ny alalan'ilay sorony ainy. Et nous avons besoin de nous attacher à cela. Ary mila mifamatotra amin'izany isika, mifikitra amin'izany isika. Il dit, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Noho ny alehiben'ny fitiavana izay nitiavany antsika izy na dia mbola maty ny fahadisoana antsika dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy izy. Hein? Il nous a rendus à la vie avec Christ. Navelona antsika niaraka tamin'i Kristy izy. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Fahasoavana no namonjena Il anareo. nous a ressuscités ensemble Ary niaranatsangana isika et nous a fait assis ensemble ka niaranapetrany dans le lieu céleste en Jésus-Christ, any an-danitra ao amin'ny Jesosy Kristy Jesosy. afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, Mba asehony amin'ny andro avy ny habeny ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahy par sa bonté envers nous. amin'ny famoram-panahy amintsika ao amin'ny Jesosy D'accord? Kristy. Miara-manaiky an'izay nareo a? Et est-ce que nous allons mépriser cette grâce? Fa move isika anao tsinitsina na namavo an'izay fahasoavana izay. Est-ce que nous allons fouler cette grâce? Move isika hanitsakitsaka amin'ny tongotsika an'izay fahasoavana izay. Est-ce que nous allons continuer à vivre notre vie Move isika hitoy iaina ny fiainantsika sans réaliser le prix que Jésus a payé pour que nous soyons des hommes, des femmes libres? ka tsy hanome lanja isika n'ilay vidiny izay nalohan'i Jesosy mba hahatonga antsika ho lehilahy sy vehivavy afaka. Ou bien est-ce que nous sommes de ceux qui sont là pour profiter de la grâce que Dieu nous a donnée et de permettre au Seigneur de faire son œuvre dans notre vie? Sa ve tsika isan'ireo olona izay higoka ny fahasoavan'Andriamanitra sy isan'ireo olona izay hamela ny fahasoavan'Andriamanitra hanohy ny asany ao anatsika. Il dit, c'est pourquoi autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui sont appelés circoncis et qui le sont en la chair de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
ozy izy eo amin'ny andininy faraiky ambin'ny folo koa tsarofa fa iny ianareo izay jentilisa araka ny nofo a ka nolazainy voafora tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora eny tsarofa tamin'izany andro zany a dia tsy nanana ny Kristy ianareo fa oloko azy tamin'ny fanjakan'i Israely ary vahiny tamin'ireo fanekeny teny fikasana dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana n'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Il dit qu'il faudrait qu'on se rappelle. Ozy izy hoe mila tsaronareo zany tsarovo izy Il izy. faudrait qu'on se rappelle de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Mila tsarotsika zany any zava-bitan'ny Kristy ho atsika teo amin'ny hazo fijaliana. Hein? Il faudrait qu'on se rappelle ce que nous étions autrefois, Mila tsarotsika na izy atsika fahiny de manière à ce que, saisissant la grâce de Dieu, mba ahafahantsika mandray ny fahasoavan'Andriamanitra nous permettons au Seigneur de nous emmener à vivre autrement. ka hitarika ny tompo isika amelan'ny tompo isika ahafahantsika miaina amin'ny fiainana hafa zany fomba Et fiaina hafa. l'apôtre Paul parle dans le chapitre 4, Ary ao amin'ny toko faefatra ny apôstôly Paoly dia miresaka il va nous exhorter, dia mamporisika atsika izy mampahery atsika izy. hein? Il va nous encourager de quelle manière nous avons besoin de vivre comme des enfants justifiés par la grâce de Dieu. Mampahery atsika izy mba hiaina atsika tahaka ny zanak'Andriamanitra marina izay noamarinina. C'est sûr qu'autrefois, quand nous étions étrangers, Azo antoka fa fahiny isika fony mbola vahiny a, et que maintenant nous sommes des enfants, ary ankehitriny kosa tsika efa zanak'Andriamanitra nous faisons partie de la famille de Dieu, dia efa isan'ny ankonan'Andriamanitra isika, nous avons Dieu pour Père. manana an'Andriamanitra ho ray isika. Vous êtes d'accord que nous avons Dieu pour Père? Manaiky an'izany nareo hoe manana an'Andriamanitra ho ray isika, rayntsika Andriamanitra zany. Maintenant, c'est lui qui est notre Père, c'est lui qui nous a donné la nouvelle vie. Izy ankehitriny no rayntsika, izy nanome antsika fiainam-baovao a, Étant régénérés par sa grâce dans nos cœurs, satria efa voaova tao am-potsika isika noho ny fahasoavany a, ayant en nous l'espérance de la vie éternelle, ka lasa nanana fanantenanany amin'ny fiainana mandrakizay isika, ayant en nous l'Esprit de Dieu. manana ao anatsika ny fanan'Andriamanitra isika. Autrefois, nous vivons selon le train de ce monde. Fahiny isika dia niaina araka an'izao tontolo Vous êtes zao d'accord a. avec moi? Miara-manaiky an'izay nareo a. Autrefois, nous vivions selon le train de ce monde. Fahiny isika dia niaina araka an'izao tontolo En zao. quelque sorte, nous vivons selon le principe du monde. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia araka ny fitsipika izao tontolo zao no niainantsika Et fahiny. c'est normal que nous vivions sous les principes du monde, Ary normal be zany raha niaina araka ny fitsipika izao tontolo zao isika. parce qu'à cette époque, Satria tamin'izany fotoana zany isika nous appartenons au prince de ce monde. dia any andrinan'izao tontolo zao ny fiainantsika. Vous êtes d'accord? Miara-manaiky an'izay nareo a. Hein? Autrefois, nous étions sous l'autorité du prince de ce monde. Fahiny isika tao ambanin'ny vahoan'ilay a andrinan'izao tontolo zao. Et nous accomplissions Dia mazava ho azy fa nanatanteraka isika sa volonté. ny sitrapony. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Manaiky an'izay nareo sa tsy manaiky aloha e. Autrefois, quand nous étions sous son autorité, il régnait sur notre vie. Fahiny isika satria tao ambanin'ny fahefana isika dia izy no nanapaka teo amin'ny Et fiainantsika. nous accomplissions ses désirs. Dia nanatanteraka ny faniriana isika. Mais maintenant, nous avons été libérés par la grâce de Dieu, Fa ankehitriny kosa isika efa afaka noho ny fahasoavan'Andriamanitra, étant sous l'autorité de Dieu, ary amin'ny mahefa ao ambanin'ny fahefan'Andriamanitra atsika, étant dans l'église du Seigneur, amin'ny mahefa ao anatin'ny fiangonan'ny tompo atsika, qui est sa maison. izay tranony a. Et c'est tout à fait normal que dans la maison de Dieu, Dia normal be ihany koa zany raha ao anatin'ny tranon'Andriamanitra isika, sous l'autorité de Dieu, ao ambanin'ny fahefan'Andriamanitra, il y a des règles. dia misy fitsipika ihany koa ao. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Manaiky an'izay nareo sa tsy manaiky? Dans la maison de Dieu, Ao anatin'ny tranon'Andriamanitra, sous l'autorité de Dieu, ao ambanin'ny fahefan'Andriamanitra, il y a des règles. dia misy fitsipika ihany koa ao. Comme chez vous, dans votre maison, vous avez des règles. Tahaka ny ao anatin'ny tranonareo, ny tokantranonareo misy fitsipika ao. Et tous ceux qui sont dans votre maison Ary ny olona rehetra izay ao anatin'ny tranonareo a, doivent marcher selon nos règles. dia mila mandeha mifanaraka amin'izay fitsipika napetrakitsika izay. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay Vous nareo n'allez a. pas venir dans ma maison Nareo akory tsy hoe tonga any amiko a, any an-tranoko a, avec vos règles. miaraka amin'ny fitsipika reo manokana.
On est d'accord ou pas d'accord? manaiky an'izay nareo aloha Je sa ne tsy peux pas manaiky débarquer chez vous za tsy afaka tonga any aminareo a et de vous dire, dia hiteny aminareo hoe c'est pas comme ça qu'on doit faire son salon. hoe antso ohatr' izao no tokony fametrahana salon Je ne peux pas arriver chez vous tsy afaka hoe tonga any an-tranonareo et aho vous dire dia hiteny aminareo que la couleur de votre rideau est mauvaise. hoe ratsy be ny lokon'ny rideau anareo Vous comprenez, la frère et sœur? azonareo ve ilay tiako apita raha sy anabavy Quand nous étions dans le monde, fony teny amin'izao tontolo izao isika nous vivons selon le règle du monde. dia ny aina mifanaraka amin'ny fitsipika izao Et tontolo nous izao isika accomplissons sa volonté. ary nahatanteraka ny sitrapony C'est isika pourquoi quand nous regardons le monde, azay mahatonga antsika rehefa mitazana an'izao tontolo izao isika sy ny zavatra mitranga rehetra eny amin'izao tontolo izao eh bien, le monde est soumis aux règles du chef de ce monde. dia hitantsika fa izao tontolo izao dia manaiky an'ilay andrina n'izao tontolo izao ilay lohany manapaka an'izao tontolo izao Mais maintenant que nous sommes dans l'église du fa Seigneur, isika ihany koa amin'ny mahefa ao anatin'ny fiangonan'ny tompo et atsika que c'est sa grâce qui nous a retirés dans la servitude, ary a satria noho ny fahasoavany nanafaka antsika tao anatin'ny c'est fanandevosana sa grâce qui nous a délivrés de la puissance de l'air, ny fahasoavany a nanafaka antsika tamin'ilay andrina izay manapaka eny amin'ny rivotra nous avons besoin de marcher dia noho izany isika mila mandeha ihany koa en suivant ces règles. manaraka ny fitsipiky ny tompo izany Vous êtes d'accord ou pas manaiky d'accord? an'izany nareo a Hein? On est d'accord? manaiky an'izany isika C'est pourquoi, étant enfant de Dieu, zany no antony hoe amin'ny mahefa zanak'andriamanitra on atsika ne peut pas vivre notre vie comme on a envie de vivre. dia tsy afaka miaina ny fiainantsika amin'izay tiatsika hitondrana azy isika Vous êtes d'accord? manaiky an'izany nareo a On ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. tsy afaka manao a an'izay tiatsika atao isika On ne peut pas décider ce qu'on a envie de décider. tsy afaka manapa-kevitra an'izay tiatsika ho tapahana hevitra isika Il y a une règle. fa misy fitsipika Hein? Une règle qui est là, qui n'est pas une autorité écrasante, misy a fitsipika eo tsy ho sanatria hoe tahaka ny fahefana izay manitsaka na manindry une règle qui ne nous écrase pas, fitsipika izay tsy manitsakitsaka atsika akory mais c'est une règle de liberté. fa fitsipiky ny fahafahana Où nous-mêmes, dans notre cœur, eny fa na isika aza ao am-potsika ayant vécu l'esclavage du péché, satria isika efa niaina tao anatin'izany hoe fanandevozan'ny ota izany ayant souffert sous son joug, satria efa tena niaritra sy nijaly tao ambany ziokana isika et que le Seigneur nous a délivrés par sa croix, ary satria no ny azo fijaliana dia nafahany tompo tamin'izany isika c'est tout à fait normal dia normal be a que dans mon cœur, je désire raha ao anatin'ny foko aho manana faniriana me soumettre à sa volonté anaiky ny sitrapony et à vivre en conformité avec sa volonté. ary a hiaina mifanaraka tsara amin'ny C'est sitrapony pourquoi dans l'Église, zany no atiny eo anivon'ny on fiangonana ne nous impose pas les choses. dia tsy hoe manery a hoe tsy maintsy zao ny On ne tanterahana vient pas vous écraser, vous accuser ou vous taper dessus quand on passe à côté. tsy hoe akory a tonga izay a hikapoka anao na nameloka anao na hanindry anao na hiapanga anao raha manao tsy mety ianao Mais comme un enfant qui est dans la maison, fa tahaka ny zanaka izay ao anatin'ny trano kosa ianao a un enfant qui a un cœur obéissant envers ses parents, zanaka izay manana fakatoavana ny rainy sy il y a ray un aman-dreniny désir en nous dia noho izany misy faniriana ho azy ao de anatsika nous soumettre. anaiky Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? manaiky an'izany ve nareo lalasy-anabavy Il y a un désir volontaire qui est dans mon cœur Miss- de me soumettre. misy faniriana tena ny sitrapo tanteraka ao anatin'ny foko a anaiky C'est vrai, c'est pas vrai? marina ve zany sa tsy marina Non? Parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. satria ao anatin'ny tranon'ny tompo anie C'est isika e pourquoi l'apôtre Paul zay mahatonga ny apôstôly paoly a va nous encourager mampahery atsika mampirisika atsika et nous montrer comment nous avons besoin de vivre dans la maison de Dieu. sy maneho amintsika hoe tony ahoana ny tokony hiainantsika ao anatin'ny tranon'andriamanitra Dieu nous a sauvés par sa grâce ny vonjen'andriamanitra noho ny fahasoavana isika et nous sommes dans sa maison. dia napetrana isika tao amin'ny tranony Il va nous enseigner. dia mazava ho azy fa hampianatra atsika izy ao Vous êtes d'accord? manaiky an'izany ve nareo Quand un nouveau-né arrive dans la maison, qu'est-ce qui se passe? raha misy zaza kely voateraka tonga ao an-trano inona ny zava-mitranga Hein? Alors, j'ai un frère qui est un petit garçon qui s'appelle Mathias. za manana rahalahy eto akaiky eto a io le rahalahy eo akaiky io Qu'est-ce que tu fais avec ce fils qui vient d'être dans ta maison? inona ny zavatra ataonao amin'ilay zaza vao tonga ao an-trano Tu lui voateraka enseignes les règles? mampianatra azy ny fitsipika
Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi? manaiky an'izany ve nareo sa tsy manaiky aloha? On lui donne tout l'amour dont il a besoin. mena azy ny fitiavana rehetra zay ilaigna, On lui donne toute l'affection qu'on peut lui donner. mena azy ny fitiavana sy ny tambitamby rehetra zay ilaigna, Mais on l'enseigne les règles. fa mampianatra azy ihany koa ny fitsipika. On lui montre comment il a besoin de vivre dans la maison. Tena ampianarina azy ohatra ny ahoana ny tokony ho fitondran-tenany ao an-tokantrano. On lui montre comment il a besoin de se soumettre à une autorité qui va le préserver. Ampianarina azy ohatra ny ahoana ny tokony hanekeny an'ilay fahefana zay hitahiry sy haro azy ihany io fahefana io. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Manaiky an'izany ve nareo sa tsy manaiky? Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Zay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, ny toko fahefatra ny epistily ho an'ny Efesianina. je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, Ary noho izany izaho izay mpifatotra noho ny amin'ny tompo à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été endressée. andiny voalohany te mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana ny antsonanareo. Là, l'apôtre Paul Eto zany ny apôstôly Paoly est en train d'enseigner ceux qui ont été libérés du monde et qui ont été transportés dans le royaume de Dieu. eto zany ny apôstôly Paoly dia mampianatra an'ireo olona zay efa nafana teo amin'izao tontolo izao ka nafindra tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Réalisez une chose, les frères et sœurs. Aoka mizatra takatra ao raha lasiana bavy hoe Personne ne peut être dans l'église si le Seigneur l'a pas retiré du monde, l'a pas justifié, lavé, purifié. tsy misy olona raha lasiana bavy tafafindra ao anatin'ny fiangonana zany raha tsy efa Andriamanitra aloha nanasa azy sy nanamarina azy sy namonjy azy. C'est pourquoi Paul parle de la grâce qui nous a été accordée Zay ne mahatonga ny apôstôly Paoly milaza ilay fahasoavana zay nomena antsika pour nous emmener dans l'église mba hitarika antsika ny fahasoavana iny ho ao amin'ny afin fiangonana, d'être enseignés de marcher comme le Seigneur. mba hampianatra an'ilay olona aveo rehefa ao anatin'ny fiangonana mba handeha miendrika ny tompo. C'est pourquoi il dit, je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Zany mahatonga azy milaza hoe ary noho izany zao izay mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana zay niantsona anareo En toute humilité. amin'ny fanetretena rehetra. D'accord? Manaiky En an'izany nareo a, toute humilité. amin'ny fanetretena rehetra. C'est pourquoi les frères, s'il y a bien quelque chose qui doit venir dans notre cœur, Zany no antony raha lasiana bavy raha misy zatra voalohany tokony tonga ao anatin'ny fotsika c'est d'être humble. dia zao hoe ny fanetretena. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo a, D'être humble. manetry tena. D'être humble pour recevoir les instructions. Manetry tena mba handray torolalana sy toromarika. Être humble pour recevoir l'éducation que le Seigneur veut nous donner. Manetry tena mba handray an'ilay fanabeazana zay tiany tompo omena antsika. Vous êtes d'accord que nous avons hérité quelque chose, Miara manaiky amiko ve nareo fa atsika dia nandova zavatra anankiray a? hein, quelque chose de notre chair. Zavatra anankiray zay avy amin'ny nofontsika C'est l'orgueil. dia ny avinavina izany. Vrai, pas vrai? Marina zany sa tsy C'est marina? l'orgueil, c'est de se positionner comme quelqu'un qui sait tout, qui comprend tout et qui voit tout. Lay maka ny toeran'ny olona zay efa mahazo ny zavatra rehetra, efa mahafantatra ny zavatra rehetra. Mais quelqu'un qui se positionne dans cette position, Fa ny olona anankiray zay maka an'izany toerana zany a, il va rien apprendre du Seigneur. dia tsy hanatra ninina avy amin'ny tompo mihitsy zany olona zany. Vous êtes d'accord? Manaiky Si nous an'izany sommes nareo dans a. l'église et Raoul- que nous croyons connaître mieux ceux qui sont établis par le Seigneur pour nous enseigner, Raha ohatra ka napetraka eo anivon'ny fiangonana antsika nefa miambo hoe mahafantatra mihoatra kokoa no ireo olona zay napetraka ny tompo fahefana eo anivon'ny fiangonana, nous courons à notre perte. dia lasa miazakazaka makany amin'ny fahaveresantsika Hein? isika. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que nous avons besoin, hein, de marcher en toute humilité, Zay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza mba handehanantsika amin'ny fanetretena rehetra ozy izy. d'avoir un cœur humble. Hanana fo manetry tena zany. Hein? C'est pourquoi les frères, souvent, quand on vient nous montrer les choses qui a besoin d'être rectifiées dans notre vie, Zany no antony ry rahalahy raha misy zavatra mila tokony ahitsy eo amin'ny fiainantsika, s'il n'y a pas ce cœur d'humilité, raha vao tsisy an'izay fo manetry tena izay ao anatsika, nous allons résister. dia lasa hanohatra isika. Et je peux vous dire une chose, mes frères et sœurs, Azao no lazaiko anareo raha lasiana bavy, c'est quelque chose que
moi-même j'ai expérimenté. Zavatra niainako ane zany zavatra Et je resako anareo zany. continuer à expérimenter dans ma vie. Ary mbola mitombo miaina n'izany hatrany aho eo amin'ny Vous fiainako. savez, quand on sert le Seigneur dans une équipe, Hitanareo rehefa manompo ny tompo ao anatina ekipa isika, et qu'il y a des frères qui sont là avec nous, ka misy rahalahy eo miaraka amintsika, si dans notre cœur il n'y a pas d'humilité, raha vao tsisy fanetretena ao am-pontsika, c'est difficile pour nous de recevoir l'instruction. dia sarotra ao antsika nandray an'ilay toro lalana, Vous êtes d'accord? fianarana. Hein, quand on est à l'école, Rehefa any am-pianarana isika, nous avons tous été à l'école, samy tamin'ny tany an-tsekoly avokoa isika rehetra, mais nous sommes à l'école pourquoi? fa inona moa no antony akanesantsika any an-tsekoly? Hein, les jeunes, là, vous allez à l'école pourquoi? Inona ny antony andehananareo any an-tsekoly ry tanora? Hein, pourquoi? Ah, pour apprendre. Mba hianatra. On est d'accord qu'on part à l'école pour apprendre. Miara-manaiky tsika fa matomaka any an-tsekoly isika dia mba hianatra. Hein? Ao a. Et est-ce que vous connaissez mieux votre professeur? Fa moa ve nareo a mahay lavitra no mpampianatra anareo, mpanabe anareo? Hein? Qui se plaint de son professeur? Iza ny olona mitaraina amin'ny mpampianany? Hein? On se plaint de son professeur. Mitaraina noho ny amin'ny mpampianatra azy. Ben, tu es rentré bourrique. Tu es entré à l'école bourrique. Niditra tao amin'ny sekoly borika. Ben, tu vas ressortir l'âne. Ay, ok. Miditra ao anatina sekoly na inona moa zany? Apondra dia mivoaka eo ianao a, ho lasa inona moa ny aniny? Borika. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas d'humilité. Satria ao am-ponao ianao a, tsisy fanetreteny, tsisy fiovana zany e. Vous êtes d'accord avec moi? Miaro anaiky an'izay amiko nareo a. C'est la première chose qui nous emmène à grandir dans la connaissance du Seigneur. Fa zany zavatra voalohany a mitarika antsika amin'ny fahafantarana ny tompo. Si dans notre cœur nous avons l'humilité. Raha ohatra ao am-pontsika isika manana fanetretena. D'accord? Ah ouais. Parce que s'il n'y a pas d'humilité dans notre cœur, Fa raha vao tsy misy fanetretena ao am-pontsika le Seigneur nous résiste. dia toerin'ny tompo ihany koa isika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo S'il n'y a. a pas d'humilité dans notre cœur, le Seigneur nous résiste. Raha vao tsisy fanetretena ao am-pontsika dia ny tompo mihitsy ny manohatra atsika. Hein? Le contraire d'humilité, c'est quoi? Inona ny mifanohatra amin'ny fanetretena? Hein? Le contraire, c'est orgueilleux. Ny fa mifanohatra an'izany dia miavinavina, olona miavinavina. C'est pourquoi si on se tient dans l'église avec un cœur orgueilleux, Zany no atony hoe raha mijoro eo anivon'ny fiangonana tsika miaraka amin'ny fo feno avinavina, qu'on n'est pas prêt à se soumettre, ka tsy vonontsika ao am-pontsika ao anaika, anetry tena, Dieu nous résiste. dia manohatra antsika Andriamanitra. Vous êtes d'accord? Manaiky C'est an'izany pourquoi nareo a. l'apôtre Paul nous enseigne Zay mahatonga ny apôstôly Paoly mampianatra atsika à avoir en nous de l'humilité. mba hananantsika ao anatsika ny fanetretena. Hein? L'humilité précède quoi? Inona mialoha inona ozy izy ny fanetretena? L'humilité précède la gloire. Ny mialohan'ny voninahitra zany. Hein? C'est-à-dire plus qu'on est humble, Zany hoe arakaraka manetry tena atsika, plus qu'on est capable de recevoir les instructions, arakaraka me misokatra ny fotsika handraisantsika toro lalana, plus qu'on reçoit l'instruction, arakaraka ny handraisantsika ny fanabeazana, plus qu'on grandit. dia arakarak'izay ihany koa ny Et on tombontsika. reçoit la maturité dans notre cœur. Dia lasa me mandray ny famatorantsika ao Hein? am-pontsika. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit l'humilité, c'est la première chose qu'il doit avoir dans notre cœur. Zay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza mihitsy ny fanetretena mila nanantsika voalohany ao anatin'ny fotsika. Il dit en toute humilité et douceur. Amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panao izy. Il faut qu'il y ait en nous un cœur doux, Mila manana fahalemem-panahy ihany koa zany tsika ao am-pontsika. un cœur qui est doux, un cœur qui accepte la reprimande, Fo malemy a manaiky fananarana, un cœur qui n'est pas prêt à se justifier. fo izay vonona tsy hanamary tena. Un cœur qui est doux, c'est un cœur qui est prêt à recevoir la parole de Dieu pour le changer, pour le Ny transformer. atao hoe fo malemy fanahy dia foa tena malefaka vonona ny andray ny tenin'Andriamanitra izay apita amin'ny rehetra. Et ensuite, il nous parle de la patience. Dia ao aorianan'izay izy miresaka amintsika ny faharetana na ny faharipo izy. Et je dis une chose, les frères et sœurs, ce que nous avons besoin, Azao ny zavatra teneniko anareo raha lasana bava ny zavatra ilayntsika c'est bien de la patience. dia ny faharetana na ny faharipo. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo a. C'est bien de la patience dans notre cœur. Dia ilay faharetana ao anatin'ny fotsika izay ny tena ilayntsika. Hein? Parce que la patience, Satria ny faharetana
C'est un moyen pour nous de voir les choses grandir et changer dans la vie de nos frères et sœurs. dia fomba anankiray io faharetany eo ahafahantsika matazana ny fivoarany fiovany eo amin'ny fiainan'ny-dralahako C'est na ny pourquoi anabavy. l'apôtre Paul nous dit, Zay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza dans l'épître aux Philippiens, je crois, ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina raha il tsy nous diso aho dit, celui qui a commencé en vous cette œuvre la terminera. ozy izy hoe lay nanomboka asa tsara tao anatinareo izy no hatateraka Et an'izany il ozy izy. faudrait que dans notre cœur, Noho izany sika ao anatin'ny fotsika au milieu de l'église, eo anivon'ny fiangonana il y ait en nous un cœur qui est patient les uns envers les autres. mila maharo-po amin'ny tsirairay avy isika. Vous êtes d'accord? Manaiky Un an'izany nareo cœur a. patient les uns avec les autres. Mila manana fahareta-po amin'ny tsirairay avy isika. Parce que l'œuvre qui se fait dans la vie de nos frères et sœurs, Satria ny asa zay tanteraka eo anivon'ny fiainan'ny rahalasy sy anabavy a ça ne se fait pas avec notre intervention. dia tsy tanteraka zany asa zany amin'ny alalan'ny fampidirantsika antsehatra ny tanantsika ohatra. Vous êtes d'accord? Miara-manaiky Ça an'izany se nareo fait a. par la grâce de Dieu. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra mahatateraka an'izany asa izany. Ça se fait avec l'intervention de l'Esprit de Dieu dans son cœur. Ny fanan'Andriamanitra miditra antsehatra ao anatin'ny fony a no mahatateraka an'izay asa C'est zay. pourquoi si quelqu'un a été gracié par le Seigneur Azany no ateny raha misy olona nanehon'ny tompony fahasoavany et il a été emmené au milieu de l'église, ka nentin'ny tompo teo anivon'ny fiangonana izy chacun de nous, on a besoin d'avoir un cœur qui est patient vers lui. dia noho izany tsika tsiraray avy mila maro-po amin'iny olona anankiray iny Et c'est avokoa. sûr, on va voir beaucoup de choses de négatif. Ary mazava ho azy fa tsy maintsy ahita lafin-javatra ratsy maro isika eo aminy. Mais dans notre cœur, on doit être conscient Fa ao am-pontsika kosa isika mila tonga saina que Dieu l'a appelé, fa Andriamanitra ny antso azy que Dieu est mort pour lui à la croix. ary maty ho azy teo amin'ny hazo fijaliana ny tompo. Et le Seigneur a le pouvoir de le changer parce que c'est lui qui l'a choisi. Ary manana fahefana sy hery hanova azy ny tompo satria ny tompo any mifidy Le any olona io e. Seigneur a le pouvoir de le faire grandir. Ny tompo manana hery ampitombo azy. Chacun de nous, lorsque nous avons un enfant qui arrive dans la maison, Isika tsiraray avy rehefa Cet misy exemple. rehefa misy zaza tonga ao an-trano ohatra hoe raisiko foana zay ohatra zay nous savons qu'il ne va pas rester tout le temps petit. fantatsika fa tsy hijanona hoe ho zazakely foana io zazakely io. Nous savons qu'il ne va pas tout le temps babiller. Babiller, parler comme un bébé. Tsy hoe tsy hijanona ho badabada foana izy akory Nous savons qu'il va grandir. fa fantatsika fa tsy maintsy hitombo io zazy io. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany Parce qu'il nareo est appelé à grandir. satria nantsony izy hitombo. Il est appelé à devenir un homme. Nantsony izy ho tonga lehilahy lehibe. Il est appelé à devenir quelqu'un qui va discerner les choses. Ho tsy maintsy ho tonga izy ao anatina fahalebiazana anankiray zay ahafahany manavaka ny tsara sy ny ratsy. On le sait, ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Fantatsika zany amin'ny ankizy ao an-trany Nous e. tous, on sait ça. Tsika rehetra miara-malala an'izany. C'est pourquoi la patience qu'il doit avoir dans notre cœur, Zay no atiny hoe le faharetana zay tokony hananantsika ao am-pontsika ça doit nous emmener à l'assurance pour que cet homme, cette femme, cette jeune grandisse. dia tokony hitondra antoka zany zay faharetana nanantsika ao anatin'ny fotsika zay fa manana fanantenantsika fa tsy maintsy hitombo io lehilahy io vehivavy io tanora io. Et c'est pourquoi si cette patience-là n'est pas en nous, Ary zay no antony hoe raha vao tsy ao anatsika zay faharetan'izay a pour attendre que Dieu fasse son œuvre dans sa mba vie, mandra-piandra n'ilay asa tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainany nous allons nous lasser. dia lasa ho kiviketraka isika. C'est vrai, c'est pas vrai? Sa tsy zany marina zany sa tsy marina. Nous allons nous lasser. Lasa ho ketraka isika indray no kivy. Nous allons nous décourager. Lasa ho kivy isika. Et nous allons peut-être même mettre une croix sur lui. Eny fa mety tonga hatramin'ny fanasiana croix azy atsika tena lazaintsika fa tsisy antenaina intsony ny aminy Parce qu'on le zany. regarde avec nos yeux naturels. Satria mijery amin'ny masontsika hita maso isika. Mais si dans notre cœur, on a la foi pour lui, Fa raha ohatra ka manana finoana azy isika ao am-pontsika, si dans notre cœur, nous savons que c'est le Seigneur qui l'a appelé, fa raha ao am-pontsika fantatsika fa ny tompony ny antso an'io olona io, eh bien nous avons cette assurance que Dieu va changer sa vie. dia manana antoka kosa isika fa ny tompo a no hanova ny C'est fiainany. pourquoi l'apôtre Paul nous parle de cette manière. Pourquoi les frères et sœurs? Zay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza ny fomba io satria ina no antony raha lasy Nous anabavy. sommes l'église du Seigneur. Satria isika neny atao hoe fiangonan'ny tompo e. Et vous savez, le problème de l'église, c'est quoi? Ary hainareo ve hoe inona ny olan'ny fiangonana? C'est quoi le problème de l'église? Inona ny olan'ny fiangonana? Vous savez c'est quoi le problème de l'église? Tsy hainareo ve inona ny olan'ny fiangonana? C'est le vivre ensemble.
ny olan'ny fiangonana dia zao hoe le miara-miaina C'est vrai, c'est pas vrai. sa tsy zany marina za sa tsy marina Le plus gros problème, ny anisan'ny c'est le vivre ensemble. ny anisan'ny tena olana ngeza be a dia le fiarahamonina mihitsy. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir dans notre cœur Zay mahatonga antsika tena mila mahatokony anantsika ao anatin'ny fotsika la lumière de l'évangile. ny fahazavan'ny filazantsara. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo a Ce que l'évangile va changer la vie des hommes. dia zao hoe ny filazantsara zay hanova ny fon'ny olombelona. Ce que l'évangile va enlever les choses qui est mauvaises au milieu de nous. Dia ilay ahafahan'ny filazantsara manaisotra n'ilay zavatra ratsy a eo anivontsika. C'est pourquoi on parle en général pour l'Église, Zany no antony miresaka amin'ny akabeantsika zany raha miresaka ny fiangonana. mais adressons-nous ces paroles à chacun de nous. Fa andao kosa isika aoka hiteny amin'ny tenantsika manokana zany teny zany. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo a Il faut que je prends cette parole et je l'applique pour moi parce que le Seigneur me parle moi. raiso a ho anao manokana io teny io satria enao ny tenenan'ny tompo androany. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Manaiky an'izay miara manaiky amiko nareo lasianabavy a Il nous dit, vous supportons les uns les autres avec amour. ozy izy hoe mifandefitra amin'ny fitiavana mifandefitra amin'ny fitiavana. On est ensemble et on a besoin de se dire que je ne suis pas meilleur, tu n'es pas meilleur, et ensemble nous sommes appelés à nous supporter, à nous aimer, à nous accepter l'un et l'autre pour que nous puissions vivre en harmonie ensemble. Satria miara-miaina isika miara-monina isika enao tsy tanteraka za tsy tanteraka fa kosa mila mifandefitra isika dia tsy tadidiko ny toy any fandefitra isika. Vous êtes d'accord les frères et sœurs? Manaiky an'izany nareo lalasanabavy Il a dit, vous supportons les uns les autres avec charité. ozy izy hoe mifandefitra amin'ny fitiavana mifandefitra zany. Est-ce que quand on a l'amour dans notre cœur pour quelqu'un, on voit ses fautes? Mova itsika rehefa manana fitiavana ho an'ny olona anankiray dia mahita ny fahadisonana ny fahalemeny ny olona anankiray iny. Hein? Quand on aime quelque chose, Rehefa tena tiatsika ny zavatra anankiray est-ce qu'on voit ses fautes? dia mova hoe mahita ny kilemana na ny fahadisona isika. Est-ce qu'on voit ses imperfections? Mahita ny tsy fahalavorariany ve isika. C'est vrai, c'est pas vrai? Manaiky an'izany marina zany sa tsy marina. Hein, les jeunes filles, là, les jeunes garçons, Re tanora zazalahy sy zatovavy quand vous aimez quelqu'un rehefa tia olona anankiray nareo et que votre cœur a été conquis, fa tena baby tanteraka ny fonareo et si on vient vous dire que hop, c'est pas bon ça, dia rehefa tonga miteny aminareo ny olona anankiray hoe tena misy zavatra tsy tsara et on vient mettre au devant de vous tous ses défauts, dia iny fa velarina eo anatrehanareo ny inona moa zany ny fahalemen'le olona ray tianareo zany e. hein, est-ce que ça vous décourage? Movy akivy anareo zany. Allez, dis-moi. Teneno anao marina e. Hein? Quand on vous dit attention, c'est pas bon, il faut pas. Hein, tu vois, il est ça, il est ça, il est ça, il est ça, et ça va te faire du mal. Rehefa lazaina aminareo hitanao io olona tianao be io a izy ane misy an'izao misy an'izao misy an'izao a raha mitohy amin'io ianao dia aparary anao zany. On devient sourd, Dia manao be marenina isika, on devient aveugle, lasa jamba isika, et on voit que lui. dia tsy mahita afa-tsy izy isika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo a. Et c'est pourquoi l'amour, quand c'est dans notre cœur, Zay no antony rehefa tonga ao am-potsika ny fitiavana on ne voit pas les défauts des uns et les défauts des autres. dia tsy mahita ny fahadison'ny hafa na ny kileman'ny hafa isika. Vous êtes d'accord? On Ah ne ouais. voit pas ses défauts, malgré qu'il a des défauts. Tsy mahita ny kilemana isika eny fa na dia manana kilema azy Malgré izy. ses défauts est flagrant. Na dia ngeza be aza ny tsy fahalavorariana Mais le fait que dans notre cœur nous l'aimons, fa satria tiatsika loatra izy ao am-potsika on ne le voit pas. dia tsy mahita isika n'ilay kilemana Vous zany. êtes d'accord, les frères et sœurs? Manaiky an'izay nareo raha lasianabavy Pourquoi, quand le Seigneur regarde l'Église, zay mahatonga hoe rehefa mijery ny fiangonana ny tompo hein, quand il nous regarde, rehefa mijery atsika izy il voit tout ce qui est mauvais dans notre vie. dia mahita ny tompo ny zavatra ratsy rehetra misy eo amin'ny fiainantsika e. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo Sous a le regard du Seigneur,
Il voit tout, 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 tout. Ny fijerin'ny tompo dia mahita ny zavatra rehetra. D'accord? Mais l'amour qu'il a manifesté à la croix, fa ilay fitiavany izay nasehoany teo amin'ny hazo le fijaliana, sang qu'il a versé à la croix pour nous laver, ilay raha izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana mba hanasa antsika, l'emmène à ne plus voir. dia mitarika azy tsy hijery an'izany intsony. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo a. L'emmène à ne plus voir. C'est pourquoi ce matin, quand nous adorons le Seigneur, Zay mahatonga antsika raha nideran'ny tompontsika tamin'ity maraintsy a, nous ressentons le témoignage de sa présence dans notre cœur. dia matsapa ny fisian'ny fanatrehantsika ao am-pontsika. C'est vrai, c'est pas vrai. Marina zany sa tsy Et marina. peut-être notre cœur est tordu. Ary eny fa mety ho mafy ny fontsika, Peut-être en nous, il y a des mauvaises pensées. mety misy fisainandrasy ao anatsika, Peut-être en nous, il y a de la critique. mety misy fitsikerana ao anatsika, Mais l'œuvre accomplie à la croix, l'amour de Dieu déversé à la croix, fa ilay asa izay vita teo amin'ny hazo fijaliana, ilay fitiavan'Andriamanitra izay nirotsaka teo amin'ny hazo fijaliana, fait que nous bénéficions de la présence de Dieu. dia izao hoe ny ahatonga antsika afaka higoka ny Il ne voit pas fanatrehan'Andriamanitra. cela. Satria tsy hita intsony C'est zany. pourquoi l'apôtre Paul nous dit, supportez-vous avec amour. Zay mahatonga amin'ny Paoly milaza miresaka amintsika hoe mifandefera amin'ny fitiavana Il veut ianareo. tourner notre regard vers la croix de Christ. Tiany ampitodika ny fijerintsika ao any amin'ny hazo fijalian'i Kristy Et izy. comment Jésus a donné sa vie à la croix en acceptant de prendre notre place et de porter sur lui nos péchés. Ary Jesosy izay nanaiky nitondra ny otantsika sy nanadio antsika Pour que nous puissions nous aussi, mba dans la ahafahantsika ihany communion koa, avec lui, mba ahafahantsika ho tafahombona miaraka aminy, de nous supporter les uns les autres avec amour, ka ahafahantsika ihany koa ao aorianan'izay mifandefitra amin'ny sans voir fitiavana. le péché et Ce le ma- défaut des uns des autres. Tsy mahita intsony ny falemen'ny andany sy ny Et c'est ça ankilany qui nous permet d'être sy ny ota. ensemble. Azay mahatonga antsika, C'est ça qui nous permet d'être unis. azay mahatonga antsika ho tafaray a. Hein? Quand nous comprenons la profondeur de la grâce que Dieu a manifestée à la croix pour ma vie, Rehefa tsapantsika ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay nasehoany teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny fiainako, je ne peux pas avoir un regard différent pour vous. dia tsy tokony aho zany hanana fomba fijery hafa ho anareo. C'est vrai, c'est pas vrai. Marina zany sa tsy marina? Hein? Nous réalisons que nous sommes de la même Fantatsika pâte fantatsika fa lasitra ray ny nisy atsika, et que si Dieu m'accepte comme je suis, ary matoa ny eken'Andriamanitra amin'ny maha izao ahy a, pourquoi je n'accepterai pas les autres comme ils sont? dia efa manina moa tsy hanaiky ny hafa amin'ny maha izy azy. C'est vrai, c'est pas vrai. Marina zany sa tsy marina? Parce que c'est le Seigneur qui l'a appelé, c'est le Seigneur qui l'a choisi. Satria ny tompony ny antso azy, ny tompony no mifidy azy. Il dit, il y a, attends, je lis, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Andiny fahatelo, mazoto mitana ny firaisana amin'ny fanahy amin'ny feham-pihavanana. Quand nous avons dans notre cœur de l'amour les uns pour les autres, Rehefa manana fitiavana ho an'ny tsiraray avy isika, eh bien, nous conservons le lien de la paix. dia ho sisy hoe tanantsika mazoto mitana an'izay feham-pihavanan'izay isika. Hein? Quand l'amour est dans mon cœur, Rehefa ao anatin'ny foko ny fitiavana, je ne vois pas le défaut de mon frère Mansour, dia tsy hitako ny fahalemen'ny rahalahiko Mansoro a, je l'accepte comme il est, fa manaiky azy amin'ny maha izy azy aho, il m'accepte comme je suis, ary izy ihany koa manaiky ahy amin'ny maha izy ahy, et lui et moi nous sommes en paix. dia lasa mihavana izay mirahalahy. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay ve nareo? Hein? Et ça, je dois prendre sur ma personne. Ary zany zavatra zany a, tokony a ny tenako zany no diniako, raisiko ho an'ny tenako zany zavatra zany, Pour que j'arrive à garder la paix entre nous, mba ahafahako mitandro an'ilay fihavanana eo aminay mirahalahy a, je dois faire mourir les choses qui sont en moi et qui voient ce qui n'est mauvais chez lui. ary a mila mamono ny zavatra hitako ato amiko a momba azy a, Donc c'est ka à hitany moi, tsara amin'ny aminy. c'est à moi de sauvegarder l'unité qu'il existe entre lui et moi. Ka noho izany anjarako zany mitana an'ilay firaisana misy eo aminay mirahalahy. Vous êtes d'accord? Je ne veux pas que dire qu'il faut que lui il fait. Za zany tsy tokony hiteny mihitsy anjarany izy mila miova, Parce que la parole de Dieu me dit que je dois garder l'unité de l'esprit. satria ny tenin'Andriamanitra anie no milaza hoe izao no mila mazoto mitana ny fitiavana amin'ny C'est fanahy adressé à moi. firaisana.
fa ho azy zany io teny io fa tsy ho azy tsy ho an'le Et olona je dois marcher par rapport à l'appel que le Seigneur a mis sur ma vie. ary mila mandeha mifanaraka amin'ilay antso azy napetraka ny tompo teo amin'ny fiainako aho. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo a. Pourquoi? Inona no antony a? Hein? Il y a un seul corps et il y a un seul esprit. Iray ny tena ary iray ny fanahy. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance Dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray par votre appel. momba ny fiantsonanareo. Il y a un seul Seigneur, Iray ny tompo, une seule foi, iray ny finoana, un seul baptême, iray ny batisa, un seul Dieu iray Andriamanitra, et Père de tous, sady rain'izy qui est rehetra, au-dessus de tous izay ambonin'izy rehetra, et parmi tous sy manerana azy et rehetra, en tous. ary ao amin'izy rehetra. Amen. Pourquoi? Amen. Inona no antony? Vous comprenez, frères et sœurs, la grâce que Dieu m'a accordée pour être dans l'église. Hitanareo, azonareo ve raha lasy anabavy ny fahasoavana naseho an'ny tompo ahafahako tonga eo anivon'ny fiangonana? Je dois la considérer ça. Mila mamelanja an'izay aho zany. Et je dois permettre au Seigneur de faire son œuvre dans ma vie Ary mila mamela ny tompo mba hanaova ny asa eo amin'ny fiainako a, pour que je m'adapte. mba ahafahako a misadapteny amin'izay zany manahaka an'izay. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo a. Pour que je m'adapte. Pourquoi? Mba ahafahako manahaka an'izay, inona no Parce antony? qu'il y a un seul Père, Satria iray ny ray a, il y a une seule foi, finoana iray a, il y a un seul baptême, iray ny il y a batisa, un seul esprit iray ny fanahy, pour former un seul corps. mba atonga tena iray ihany koa. Amen. Vous êtes d'accord? Si je ne permets pas au Seigneur de faire son œuvre dans ma vie, parce que c'est lui qui fait, Raha vao tsy mamela ny tompo manao ny asa eo amin'ny fiainako a, satria Andriamanitra manao an'ilay asa. pour que je m'adapte avec mon frère Montsou, Mba ahafahako a misadaptena manahaka ny pour rahalahako que je m'adapte Mansoro, avec mon frère Thiouri, na ahafahako manahaka ny rahalahtsiory a, pour que je m'adapte avec vous. ahafahako manahaka anareo rehetra. Pourquoi? Inona no Parce antony? que nous sommes appelés à former un seul corps. Satria nantsona ho tena iray ane isika e. Et si je refuse cette œuvre dans mon cœur pour participer à ce corps, Fa raha ohatra ka mandany izay asa ia ka tsy handray anjara ao anatin'ilay tena iray io zany, je suis appelé par le Seigneur. nantson'ny tompo aho a. Mais si je ne le permets pas de faire son œuvre dans ma vie, Fa raha tsy mamela azy a hanaova ny asa eo amin'ny fiainako, pour me mettre là où je dois être, mba ametrahany ahy eo amin'izay tiany hipetrahako, je veux moi-même m'exclure. dia lasa manalandarana ny tenako aho. Vous comprenez ça, frère et sœur? Azonareo ve zany raha Je lasy vais anabavy? moi-même m'exclure. Lasa manaisitra ny tenako aho, manalandarana ny tenako. Pourquoi? Inona no Parce antony? que je ne réalise pas Satria tsy tonga sainao a, tsy que azoka le tsaina travail de Dieu doit se faire en moi fa ny asan'ny tompo a mila tanteraka ao amiko aloha, pour que je m'adapte à l'ensemble. mba ahafahako a manahaka ny hafa reo aveo misadapta amin'ny hafa zany. Pourquoi? Il dit bien, nous sommes appelés à former un seul corps. Ozy izy hoe mazava be ny teny ozy hoe nantsona ozy izy isika ho tena iray. Vous êtes d'accord? Amen. Et tous nos membres sont bien coordonnés ensemble. Ary a mifandrindra avokoa izy ny ratsana rehetra. C'est pourquoi, frères et sœurs, je veux vous encourager Zay ny tiako aporisihana anareo raha lasy anabavy ampaherezina anareo a, hein, de permettre au Seigneur mba hamela ny tompo de faire son travail dans notre vie. hanao asa eo amin'ny fiainanareo manokana. Hein. La grâce nous a été donnée. Nomeny tompo atsika ny fahasoavany, Hein. La grâce nous a été donnée pour que nous soyons nomena atsika ny fahasoavany mba ahafahantsika l'Église de Jésus. mba ahafahantsika ho tonga ilay fiangonan'i Jesosy. Et je veux vous encourager ce matin Ary te hampahery anareo ny amin'izany amin'ity marain'ity, de ne pas rejeter cette grâce. mba tsy ho lavintsika ane izay fahasoavany izay. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo a? C'est vrai, c'est pas vrai? Marina zany sa tsy marina? Je veux vous dire une chose, mes frères. Zao no lazaiko anareo raha lasy anabavy a. Si Dieu ne fait pas son travail dans notre vie, ou du moins, si nous ne permettons pas au Seigneur de faire son travail dans notre vie, Raha ohatra ka tsy mamela ny tompo hanao ny asany eo amin'ny fiainantsika isika, une chose est sûre, dia zavatra tokana ny azo antoka, je peux aller où je veux. afaka mandeha naiza naiza tiako ale aho. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo a? C'est pas ici, hein? Tsy eto a? C'est pas ici. Tsy eto zany. Ici, non. Na eto ihany koa, tsy ato a, tsy ato ihany koa. Mais je connais Fa fantatro kosa, des chrétiens mahafantatra kristianina aho, qui parcourent toutes les églises. izay mitety tsy mitsahatra mitety fiangonana. Vous êtes d'accord?
Manaiky an'izany nareo. qui parcourent toutes les églises. Tena mitety fiangonana izy ireo. Hein? Ils cherchent la bonne église. Tena mitady an'ilay fiangonana tena izy izy ireo. Ils cherchent la bonne église. Mitady an'ilay fiangonana tena izy. Mais le problème, Fa ny olana nefa quand tu trouves la bonne église rehefa mahita an'ilay tena fiangonana azy ianao, et que tu es le mauvais élément, kanefa ianao mihitsy n'ilay singa ratsy ao tu ne peux pas anatin'ilay izy, t'adapter. dia tsy afaka misadapty ianao manahaka an'ilay fiangonana tena izy Vous êtes ianao. d'accord avec moi? Manaiky an'izany ve ianao? Allons parcourir toute l'église de la terre, dit je veux trouver l'église parfaite. Andao tsika hitady ny fiangonana rehetra manena an'izao toy izao, hitady an'ilay fiangonana tena lavorary indrindra. Mais l'œuvre de Dieu ne se fait pas dans ta vie. Fa nefa ny asan'Andriamanitra tsy tanteraka eo amin'ny fiainanao. Tu ne permets pas au Seigneur de transformer ta personne. Tsy mamela ny tompo ianao hanova ny tenanao. D'accord? Et tu cherches. Dia iny ianao fa mikatsaka Mais mitady. là où tu vas, Fa any amin'izay alehanao, tu ne peux pas t'adapter. tsy vitanao ny manahaka an'ilay ao. Pourquoi? Satria nano Parce que antony. tu n'es pas taillé pour. Satria ianao tsy voatefy hifanaraka aminy. C'est pourquoi moi je veux vous encourager ce matin Zay ny tiako aprisihana anareo amin'ity maraintsy. de laisser la grâce de Dieu faire son travail dans notre vie. Tena velao ny fahasoavan'Andriamanitra hanao ny asany ao amin'ny C'est par fiainanareo. grâce que nous sommes sauvés Fa fahasoavana namonjena et antsika, c'est par grâce que nous sommes transformés. ary fahasoavana ihany koa ny manova antsika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo. Et personne de nous ne peut changer personne. Ary tsy misy nizaniza amintsika afaka manova olona, C'est sa grâce dans notre vie. fa fahasoavana eo amin'ny fiainantsika zany. Hein? Il dit, nous avons été appelés à une seule espérance par votre vocation, et il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, ça on a déjà lu. Il dit, mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Andininy fafito fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'ny Kristy avy isika Et rehetra. l'apôtre Paul va détailler ce qu'il doit y avoir dans l'Église comme ministère pour notre perfectionnement. Dia omeny Paoly apôstôly moa zany antsipiria mahakasika an'ireo fanomezany ao amin'ny fiangonana ny asa Moi, ce que fanompoana. je veux vous encourager ce matin, Fa ny any tiako aprisihana anareo amin'ity maraintsy, de permettre au Seigneur dia ny amelanareo an'ny de tompo continuer à faire son travail dans notre vie. anoizany any ny asany ao amin'ny fiainanareo. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs, Zao no lazaiko anareo raha lasianabavy, personne n'est plus mauvais que personne. tsy misy olona ratsy noho ny hafa akory. Hein? Dans l'Église, personne n'est plus mauvais que personne. Tsy ao anatin'ny fiangonana tsy misy hoe ny hafa ny ratsy noho ny hafa, Mais nous tous, nous sommes appelés à être transformés. fa tsika rehetra dia samy nantsoina hovaina avokoa, mba hiova avokoa. Hein? C'est pourquoi, allons pas arrêter avec le défaut des uns des autres, Zany no ataoko tsika tsy hijany eo amin'ny fahalemen'ny hafa, mais allons prier les uns pour les autres fa andao kosa hifampivavaka isika à changer notre cœur. mba hahafahan'ny fahasoavan'ny tompo hanova ny foniny tsiraray Vous avy. êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo a, Vous avez une espérance dans votre cœur que le Seigneur vous prendra avec lui? manana fanantenana avy ao anatin'ny fonareo ianareo fa akanareo ny tompo, Eh bien, laissons la grâce de Dieu changer notre vie. dia noho izany mamela ny fahasoavan'ny tompo hanova ny Et le fiainanareo, Seigneur le fera. ary ny tompo no hanao an'izany. Vous êtes d'accord? Ao a, Il le fera. tsy maintsy ataony zany. Il nous a appelés, Ny antso atsika izy, il nous a choisis mifidy atsika izy, et il le fera. dia tsy maintsy ho ataony Vous zany. êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo a, Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, je crois, ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 5:10, c'est pas vous qui m'a choisi, hozy izy hoe tsy anareo no nifidy ahy, c'est moi qui vous ai fa choisi. izaho no nifidy anareo. Je vous ai choisi Nifidy anareo aho afin que vous portiez de fruits mba ahafahanareo mamoa et que votre fruit demeure. sy aretany vokatrareo izy izy. Le Seigneur nous a appelés, Ny antso atsika ny tompo, il nous a choisis, mifidy atsika izy, et il changera notre cœur, dia izy no hanova ny il fotsika, changera notre vie, izy no hanova ny fiainantsika, et nous serons parfaits. dia ho tanteraka isika. Hein? Et Amen. tout ce que nous allons communiquer, tout ce que nous allons dire, Ary ny zavatra rehetra apita atsika sy lazai ny vavantsika, ça va porter ses fruits. dia hitondra ny voany zany. Hein? Il dit, c'est moi qui vous ai appelé. Hozy izy hoe izao no ny antso anareo, Hein? Et que vous puissiez porter du fruit. dia mba ahafahanareo amobe, C'est lui qui changera les choses de notre vie. izy no manova ny zavatra rehetra raha lasianabavy. C'est Amen. lui qui nous perfectionnera. Izy no atanteraka atsika, C'est lui qui nous rendra inébranlables. izy na tonga atsika tsy ho azo ozongozonina.
Amen. Amen. C'est pourquoi ouvrez vos cœurs, Zany no antony sokafony fonareo, attachez-vous au Seigneur mifikira amin'ny tompo ianareo et permettez au Seigneur de faire son travail dans notre vie. ary mamelany tompo ianareo hanao ny asany eo amin'ny fiainanareo. On est d'accord? Manaiky an'izay nareo, Vrai, pas vrai? marina zany sa tsy marina? Vous sentez faible ce matin? Matsapa marefy ve nareo amin'ity maraina ity? C'est pas un problème. Tsy olana zany, Hein? C'est pas un problème. tsy olana zany. Vous avez des faiblesses en vous? Mety manana fahalemena ve ianareo anatinareo? Il y a des manquements dans votre vie? Mety misy tsy fahampiana ve eo amin'ny fiainanareo? Vous avez des faiblesses? Manana fahalemena ve nareo? C'est pas un problème. Tsy olana zany, Celui qui vous a appelé est fidèle. fa mahatoky ilay niantso Il anareo. accomplira, il changera. Izy no atateraka, izy no anova. Moi, dans mon cœur, j'ai cette foi. Zaho anatin'ny foko manana an'izany Et je finoana suis zany sûr ao. que le frère Mansour a cette même foi dans son cœur. Aza ihany koa mino fa rahalahiko Mansora manana an'izay finoana zay ihany koa izy ao anatin'ny fony Que ao. Dieu accomplira son œuvre dans notre vie. Fa izy no atateraka ny asany ao amin'ny fiainantsika. Il transformera nos vies. Izy no hanova ny fiainantsika. Amen. Amen. Il bâtit son église. Izy no manorina ny fiangonany, Et il fera son œuvre. dia izy no hanao ny asany. Permettons au Seigneur Fa andao fotsiny tsika hamelan'ny tompo d'agir dans nos vies. hiasa eo amin'ny fiainantsika. Amen. Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés Fa soavana no namonjenantsika, et c'est par la grâce qu'il nous changera. ary fa soavana ihany koa noho izany no hanovany atsika. Tout vient de lui. Ny zavatra rehetra dia avy aminy. Ouvrons nos cœurs et attendons-nous à la grâce du Seigneur. Andao tsika nokatra amin'ny fotsika dia andao hiandrandra ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Voilà mon frère Mansour. Zay rahalahy Mansora, On va peut-être se mettre debout. andao raha mety dia andao hiaraka hitsangantsika. On va adorer le Seigneur. Andao Est-ce que tu connais ce chant-là, toi? Par ta grâce, je suis ce que je suis. Hein, vous savez ça? Alléluia, on va changer ça. Hein, et que ce matin, nous puissions réaliser la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Andao Et tsika cette tena grâce changera encore nos vies. samy amelanja amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay namonjy atsika ary mbola hanova ny fiainantsika. Tout le monde connaît ce chant? Hainareo daholo zany hira zany a. On remercie le Seigneur. Andao hisaotra ny tompontsika ny amin'izay fahasoavany izay ary. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. Raha tsy noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsinitsinina isika, Mais par sa grâce, fa noho ny fahasoavany nous pouvons. dia vitantsika ny zavatra rehetra. Alléluia. Pour la gloire à Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as appelés, Seigneur. par Ianao ta ny antso grâce. anay tompo no ny fahasoavanao. Étendu ta main sur nous, tu nous as saisis. Ianao no nanatsotra ny tananao taminay a. Tu nous as arrachés. Ianao no nanafaka anay teny amin'izao tontolo Tu izao. nous as aimés. Ianao no tia anay, Tu as pris soin de nous. ianao no mikarakara anay, Et tu continues à faire ton œuvre dans notre vie. ary mbola mitoy manao ny asanao amin'ny fiainanay C'est ianao. pourquoi ce matin, Seigneur, Izany no antony amin'ity marain'ity tompo, ouvre mon cœur dans ta présence. manokatra ny foko eo tao anatrehanao Et aho, je sais ary fantatro que tu changeras mon cœur. fa ianao no hanova ny foko. On va adorer le Seigneur. Ndao hiran'izany hira izany tsika. Si ce n'était par ta grâce, Seigneur, où serais-je? Si ce n'était par miséricorde, où serais-je? Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que
ratsy noho ny fahasoavanao ratsy noho ny fahasoavana ataizarea ratsy noho ny famitrampona taizanisya nebeni fasoavana nebeni fasoavana nebeni fasoavana nous serions encore perdus. Dia mbola very izahay ankehitriny Nous serions encore dans ce monde mbola eny amin'izao tontolo izao no misy anay sans espérance, tsy manana fanantenana sans Dieu. tsy manana an'Andriamanitra Et ta grâce est venue fa tonga ny fahasoavanao sans que nous te cherchions. tsy nila mitady anao akory izahay Mais toi, tu nous as cherchés. fa ianao no nifidy anay Tu es venu vers nous. nanantona anay ianao Tu nous as sauvés. namonjy anay ianao Tu as payé le prix de ta vie nandony vidiny tamin'ny ainao ianao pour faire de nous ton église, mba tonga anay ho lasa pour fiangonana faire de nous ton peuple. mba tonga anay ho lasa Et vahoakanao tu continues, Seigneur, ary mbola mitoy hatrany ianao à changer nos vies, manoya ny fiainana manova ny fiainanay anova ny à fiainanay prendre soin de nous, mikarakara anay à nous supporter. hifandeferanay C'est pourquoi ce matin, Seigneur, zany no antony amin'ity marain'ity tompo nous voulons te dire merci. tia saotra anao zahay Merci pour l'amour envers nous. saotra tompony amin'ny fiainanao fitiavanao Et ce matin, Seigneur, ary amin'ity marain'ity tompo je trouve mon cœur. mahita ny foko aho Viens mon secours. tompo vonjeo aho Viens toucher mon cœur. tongava mikasika ny foko Je tompo ne veux pas rester tel que je suis. tsy tia toetra amin'ny mahizao ankehitriny aho Je ne veux pas rester avec un cœur tsy tia dur, hijanona ao anatina fo mafy aho un cœur insensible. fo zay tsy marena inona na inona Je ne veux plus être dans la contestation. tsy tia ao anatina fitsikerana aho Parce que fanoherana je réalise le prix que tu as payé pour moi, satria tsapako ny vidiny izay nalohanao ahy pour me libérer. mba hanafaka ahy Que ce matin, aoka amin'ity marain'ity ta grâce vienne dans mon cœur. ny fahasoavanao tonga ao am-poko Que ta grâce me libère ce matin. ny fahasoavanao any hanafaka amin'ity marain'ity Que ta grâce guérit mon cœur. fahasoavanao any hanasitrana amin'ny foko Pour que je puisse avoir part mba hahafahako manana anjara avec toi. aminao Andriamanitra Touche ma vie. kasio ny fiainako Seigneur, touche ma vie. tompo kasio ny fiainako À toi la gloire. anao ny voninahitra Merci Jésus. saotra Jesosy Parce que ce matin, avant de nous séparer, mialohan'ny saratsika amin'ity marain'ity a c'est bon pour que nous puissions commémorer la mort de Jésus. mbao hatsiaro ny fahafatesan'ny tompo isika Cette mort qu'il a subie à la croix pour nous. ilay fahafatesana izay niaretany teo amin'ny hazo fijaliana ho atsika La souffrance qu'il a subie ilay fijaliana izay niaretany pour chacun de nous. ho atsika tsiraray avy C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous qui sommes là ce matin, zany no antony raha lasy anabavy isika rehetra izay tonga eto amin'ity marain'ity a allons considérer la grâce. andahotsika melanja ny fahasoavana Donc j'aimerais lire un verset de l'Évangile avec vous ce matin. tia maky andiny ao amin'ny filazantsara ho anareo amin'ity marain'ity a
L'apôtre Paul nous dit dans le livre des Corinthiens, le chapitre 11, Ao amin'ny Korintianina voalohany toko faraika ambin'ny folo, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. verset 21. Verset 23. Andininy fahatelo amby roapolo a, fa izaho nandray amin'ny tompo izy izy a, C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, izay natolotra ho anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy, prit du pain dia nandray ny mofo, et après avoir rendu grâce, ary efa nisaotra izy le rompit dia novakiny, et dit, prenez, mangez. ka hoy izy a, ity ny tenako anareo, Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. ity ny tenako anareo, izao no ataovy Faites ceci en mémoire de moi. ho fahatsiarovanay. De même, après avoir soupé, Dia arak'izany koa il prit la coupe ny kapoaka, et dit, rehefa ninana izy dia hoy izy, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. ity ny kapoaka, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, Faites ceci en mémoire de moi. izao no ataovy ho Tous les fahatsiarovanay. fois que vous en boirez, Na oviana no sotroinareo, car tous les fois que vous en mangez, na oviana no ihinananareo ce pain, itony mofo et que itony, vous buvez cette coupe, sy misotro amin'ny kapoaka, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. L'apôtre Paul nous dit, le Seigneur lui a enseigné Ozy izy ny apôstôly Paoly hoe ny tompony nampianatra azy ozy izy, qu'il est mort pour nous, fa maty ho antsika izy, qu'il a versé son sang nandatsaka ny rano izy pour établir entre nous mba et lui ametraka eo anelanelany azy sy isika une nouvelle alliance. fanekena vaovao. Et à chaque fois que nous le prenons, Ary isaky ny mandray isika ça nous emmène dia mitarika antsika à izany son sacrifice sur la croix. hibanjina n'ilay sorona izay vitany teo amin'ny azo fijaliana ho antsika. Combien il nous a aimés Tena tia antsika loatra izy, et combien il a donné sa vie pour nous à la croix. ary nanolotra ny aino antsika izy teo amin'ny azo fijaliana. Il veut, frères et sœurs, que nous ayons ce même amour au milieu de nous. Tiany ihany koa raha lasianabavy raha hanana izay fitiavana izay nananana ho antsika izay izy amintsika. S'il faut renoncer à ses droits pour le bien-être de son frère, Raha ohatra ka mila mandany zoako aho ho fanasoavana ny rahalahyko, que dans notre cœur, on soit prêt à le faire. dia aoka ho vonina ao am-potsika isika ny amin'izany, Parce que Jésus l'a fait pour nous. satria nataony Jesosy ho antsika izany. Il n'a pas regardé à lui-même, Tsy nijery ny tenany izy, mais il a regardé à nos péchés. fa nijery ny otantsika izy, Et il s'est offert à la croix. dia nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana ho antsika C'est izy. pourquoi nous ne pouvons pas le participer Zany no antony hoe tsy afaka mandray anjara amin'izany isika sans oublier la souffrance qu'il a portée pour nous. raha tsy adinontsika ilay fijaliana izay niaretantsika teo amin'ny azo fijaliana. Et quand nous prenons cela en communion avec ce sacrifice, Ary rehefa mandray an'izany fandraisana fanasan'ny tompo izany tsika miombona miaraka amin'ny sorona vitany, nous annonçons qu'il reviendra vers nous. dia fantatsika fa miverina ty amintsika ny rany. C'est pourquoi ce matin, quand nous le prenons, Azany no antony a, rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika allons androany a, examiner notre cœur. dia andaontsika samy andinika ny fotsika. Si nous avons quelque chose contre quelqu'un, Raha ohatra ka manan-javatra amin'ny olona anankiray isika, c'est bon de nous repentir. dia zava-dehibe loatra ny C'est bon bebantsika. de venir demander pardon Zava-dehibe no ahafahantsika mangata-pamelana, pour que dans notre cœur, mba ahafahantsika ao anatin'ny fotsika ce que nous sommes en train de commémorer hoe io zavatra izay tsarotsika ankehitriny io est vrai pour nous. dia tena zava-marina ao antsika. Et que notre amour pour nos frères est sincère et vrai. Ary ny fitiavantsika ny rahalahintsika dia tena ampatsorana ary marina, Allons pas prendre cela à la légère. fa andao tsy handray an'izany amin'ny fomba maivana isika amin'ity marain'ity a. Allons pas prendre cela avec un cœur qui n'est pas vrai, qui n'est pas clair. Andao tsika tsy handray an'izany amin'ny fo tsy marina na tsy mazava. Amen. Amen. Allons partager le repas du Seigneur. Fa andao tsika samy handray ny fanasan'ny tompo amin'ity rahalahy monsoro. Est offerte à ma foi Cette croix, cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire.
et par elle en la maison du Père. La couronne est offerte à ma foi. Samy nandray mofo sy ny kapoaka daholo efa nazo daholo. Du Seigneur ce matin. Ndotsika iombona amin'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'ny tompo amin'ity maraintsy. N'oublions pas, frères et sœurs, que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Aza dino raha lasana ba fa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mba hamela ny fahotantsika. Qu'il fut brisé sur cette croix pour que nous soyons libérés. Tena toritory izy teo amin'io hazo fijaliana io mba hanafahana antsika. Et que ce matin, lorsque nous prenons ce pain, Ary rehefa mandray an'ity mofo ty ihany koa tsika amin'ity maraintsy que personne aoka tsisy olona ait dans son cœur anana ao anatin'ny fony quelque chose pour son frère. zavatra amin'ny ralahany. Amen. Amen. Que personne ne le prend, frère et sœurs, je le redis, Mbola averika any aoka tsisy olona andray an'izao avec un cœur qui n'est pas droit. miaraka amina fo tsy mahitsy. Merci Jésus. Saotra Jesosy Prenons ce pain ensemble ce matin. ndao tsika samy andray mofo hinana mofo amin'ity marain'ity. Allons prendre ce vin Andray ny kapoaka ihany koa sika qui représente son sang qui a été versé pour nous, izay tandindo ny rany izay latsaka ho atsika, pour nous laver, izay anafaka atsika, anasa atsika, pour anadio nous atsika rendre aptes à son royaume. ka tonga atsika homendrika ny fanjakany. L'Évangile nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ozy izy ny tenin'ny Baiboly hoe raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka. Et Jésus a versé son sang pour nous laver. Ary Jesosy tena andatsaka ny rano mba hanadio atsika, hanasa Grâce à atsika. mémoire ce matin. Ndao tsika handray anjany amin'ny fahatsiarovana azy androany maraina. Alléluia. Alléluia. Voilà les frères, Zay rahalahy on va se séparer. hisaraka eto indray tsika aloha ny ho amin'ny androany On va certainement se retrouver dans la semaine. mety iaontsika mandritry ny herinandro. En tout cas, je suis content de pouvoir être avec vous ce matin. Fa nahoana tena faly be niaraka taminareo tamin'ity maraintsy. Et je suis chez le frère Mansour Ao amin'ny rahalahy Mansoura no mipetraka et sa femme. miaraka amin'ny vadiny mazava ho azy Et c'est votre maison aussi. ary tranonareo ihany koa ny tranon'izy ireo. Si vous voulez passer nous rendre une visite, Raha ohatra ka mba te hamangy anay nareo boire un café, na hiaraka hisotro kafe boire un thé, na hisotro dite hein, vous êtes le bienvenu. dia tonga soa ianareo. Amen. Amen. Vous êtes les bienvenus. Tonga soa ianareo. Et ça va être un plaisir pour nous Dia tena fifaliana ho anay ihany koa zany mazava ho azy de passer un moment de communion avec. mba hiaraka iombona aminareo. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Manaiky an'izay nareo On est là pour un mois. ray volana be zao zay ny aty Venez nous voir. dia tongava makany aminay. Alléluia.